Tout simplement le meilleur des stylos. Vous êtes bachelier, IEP Altitude Education, partenaire des grandes écoles internationales, vous propose les filières sciences politiques avec IEP Madagascar, management et entrepreneuriat avec Altitude Business School, communication et journalisme avec Latitude Madagascar. Concours d'entrée ce 27 septembre 2022. Site web www.iepaltitude-group.mg, Facebook IEP Altitude Group-Education. Tsindzouave. Salut! Mes copains et moi, on a un message très important pour les enfants de plus de 3 ans. Si comme nous, chaque jour, vous devez rester concentrés à l'école et garder en même temps de l'énergie tout au long de la journée, alors on a une trop bonne nouvelle. Blédina a conçu le lait Blédi Junior pour nous les enfants de 3 à 7 ans. En plus d'une alimentation saine et équilibrée, le lait Blédi Junior contribue à notre bonne croissance et à notre développement cérébral. Blédi Junior, le lait des enfants presque grands. Dia ianatra izahay. Ndao data fa efa tara. Fa hoaiza amin'ity maraimbe? Ka efa nahazo fitaovana amin'ilay beko. Maika ianatra. Fitaovana taiza? Le tamin'ny lalao io any Airtel Money nataony neny. Ianao koa ampiasao ny Airtel Money anao. Misorata anarana. Alefatsy ny OIO any amin'ny 281. Manaova dépôt 10,000 ariary farafahakeliny mba ahafahanao mandray anjara amin'ny fisariana. Loka mitentina 10,000 tapitra ariary no zaraina. Airtel. Safidianareo teknôlôjia farana anao sy ny zanakao amin'izao fidirana mpianatra izao. Fihenam-bidy hatramin'ny 10,000 pezon no azonao rehefa mividy smartphone na tablety ianao. Ary mbola miampy cadeau internet 200 méga isan-kerinandro mandritra ny 3 volana. Tonga vaingana any amin'ireo toeram-pivarotana Orange akaiky anao. Mavitribitrika ery hiditra hianatra. Orange. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo 5. I feel good! raha miserazy volanty raha miserazy volanty zany hoe ny ohatsika rehetra zay mijery zay mety mivantana dia azonareo an-tsaina avy hatrany fa ny playlist isotomana ny olona zay manao ny filikude dia afaka miova 10 seconda alohan'ny fiafarana générique toy zay zavatra nitranga d'appli androany ity 10 seconda alohan'ny fiafarana générique tsy hitana lendra Cyril tsy hitana leny tsy haiko na ny ambalatambatra nanakaiza reny olona ohatra ndray Cyril koa mantsy zany araky ny fahalalako azy dia teo amin'ny classe 3e izy mijanona dia mandinika hoe satria zany nampianatra azy zany classe 3e ary avy manao cours du soir dia afaka BPC zao matsara zany to amin'ny collège to mamo dia rehefa avy nefa izy tsy nianatra secondaire intsony fa lasa nadirana fiainana nanao fiainana izy satria tam'izany ny afaka BPC dia 5 taona eo mitsala taona fa tsy ohatran'ny ankizy tsao voataty mifandraka dia afaka BPC ohatry zany tsy mamparinjo zany elo amin'izao dia resaka nataona isy raha Cyril hoa satria Cyril hoe dia zaho izy zany tena zany mampapilerao tsy niaraka tamin'ny lycée dia le tsy mba manao an'ny telo hoe philosophie dia io zay mantsy azy hoe ny philosophie anao raha Cyril ny amin'ny arabe ny natiala ny moron-drano ary ny any an-tanàndehibe ny any amin'ny fotoana reny itanteranao ny entana sy ny fanenjeranao ny tsena zay ny philosophie dia resaka nresahany adala tamiko hoe ahoana izy izy fahitana am'izay resaka fimehezana ny fimehezana io zao dranareo zao mampimeny nareo hoe zao izy tsy tena mampime fa mampitsikitsiky ary ny fimehezana karazany samihafa izy dia mety ho hita ihany dia ozy izy hoe ahoana izy izy fahitana am'izay hoe mitany vaky dia zavaiko azy hoe laitsana eny mpimetany vaky laizany maka taratasy dia mangany potipotika zavatra iny dia mangany potipotika zavatra iny dia finosiny laizany dia rehefa aveo iny zany dorany laizany dia aveo tsofoka laizany anaty vatany laizany dia aveo laisa mimetany vaky misy zay no mimetany vaky ny mimetany vaky dia fananiny ohatrany nangina tapoka zany fa mampimetany vaky ny mimetany vaky zany dia fanazavana ny hoe zavatra kely tsy misy dikany dia me rehefa mahita olona taloha dia fiteny taloha tamin'ny olon-dehibe sy ny zokiny dia ny hoe iray donakafo ny fresika iray donakafo dia jandremo fa ny miray donakafo tsy hoe kory mandrehetra fo ao dia miaraka amin'ny tanitaniny eo dia afanany eo tanany sy ny tongotra fa ny iray donakafo dia hoe miala ny ankizy miala ny tanora miala lehibe fa ny mahataty azy ihany no miaraka misitsitsitoneto zay ny fimehezana dia ohatra ianareo mandinika hoe hafahafa be ny philosophie ndrasirina satria hoe ny biby sy ny olona aveo izy mitovy ihany kanefa ny biby ozy izy tsy mime dia ozy amantsy azy ianao efa nandinika alika ny alika mime ary ianao efa nandinika ambody miaraka eny andoha sa ny ambody mime
ary nareo fa mandrehitra vorona rehefa eny ambony hazo ka tena faly meza eny mitsikitsiky iny fimezana misy karazany samihafa ny olona ihany koa moa zany de misy olona efa ataonao izy azonao atao rehetra fa izy tsy mime fa mime ao anaty izy ary misy ilay olona zany mbola fa zavatra tsy de mime ka ny fimezana misy karazany io misy ny mime tsotsotra misy zao fimezana de misy fimezana de misy misy moa zany lasa mandefa rivotra mihitsy ny sasany rehefa tena fimezana ohatran'io na ny zavatra mety lasaka fa misy fime anankiray ty tena mahavariana mihitsy Vincent Price le izy ho ataoko le izy de ezahantsika zany mba makatahaka an'ity satria toy izao ny fimezana tena anisany tsara indrindra teto ambonin'ny tany ary de nahazo loka satria dia nahatratra folo tapitrisa mahely no nifidy azy indro ny fimezana tena tsara I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Timor. mifandarana nefa dia tsy miala mizafa Zay mareva iny, zay manasa olona. Alasinainy taratala bilaka misy masa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Shandana et compagnie. mitsofoka ao anatin'ny trano izy de raha misy revavako de nono koa le lapata zay avona fantatra an'izany na hoe lapata na hoe marolambo zay ny fiantsoana azy marolambo zay ndray mbola siko izy zany eto Madagasikara any misy anazy io fa tsara ny volony ina Madagasikara sisa izy zany tsy tadidiko le na sy jereko Madagasikara eny sisa le fimezana teo moa rehavana Vincent Price izy iny izy iny tamin'ny fotoana anaovana enregistrement ny thriller de nomena texte le ry de nasaina ny teny ary izy moa zany de olona mpanao feo amina film torera tany aloha tany de misy zavatra teneniny de asaina mezy any amin'ny farany iny ena am'telopolo teo no nataony prise de iny anankiray iny voaray miaraka am'le miteny any aloha iny ka rehefa mihaino thriller tsika de Vincent Price iny miteny any alohan'iny ohatran'izao le any amin'ny volany tena ianao io zay mieritreritra fa tsy ho faty manota ataovy any zay ataonao fa rehefa ho avy aminao zany de hoaniko avy fa de matokony ery nationalaza ny anareo rehetra mieritreritra fa tsy ho faty manota io ary aza ty ny fanjavatra tsy mety atanareo am'izao de tsy mety valany amin'ny tarananareo raha ohatra tsy mety fa raha ohatra ka tsy am'izao tsy ahitanareo losa de ianareo tonga de ahitany zavatra tsy mety tany mpamosavy tantara ny soratany vandalitra misy fizarana zato andao faly miarabantsika rehetra topoko amin'ny ty maraina ny alaka misy salama toko teo maraba tsy maty foa maraina tompoko tsy maty foa maraina mety koa tsy le mpanao gazety anankiray teo ary telo amin'izy ireo nampidirina pondra ty fanontaniana ty efa napetrako efa hatramin'ny ela mihitsy hoe maninona hoatsany bandy mibakatsa rehefa miteny asaina miteny tso izy de tsozy izy re trano de tsano fa maninona izy efa saina miteny vola de di mandrato na vandro mandrato vandro ka am'ty andro alakamisy ty moa elaela ihany tsy niorana teto zay no ny antony asa mandrarà de betsaka ihany ny zavatra azo tateriny fa naizana ty zany azy zany mahatsiaro manana didy ihany tsy maintsy hitatara ny zavatra seho tany antsohihy efa iainareo ny akabiazany ny akabiazany satria voaniainga teto mihitsy le lapata io voaniainga teto ny maraina ny alatsinainy de efa niresaka ny loza zay niseho tany antsohy ianareo
zay tsy afaka nany hoe moa tenako mihaino n'le toin-dresaka reteo satria tonga de fatao anatin'le fotoana tsy afaka nihaino intsony mihitsy ny atao aorian'zay miarahaba niova kely ndray la resaly aza ny zavatra seho tany de raha aravona izy Madagascarophis colibrinus zany anaran'le Madagascarophis colibrinus minana colibri zany Madagascarophis colibrinus zany anaran'le Madagascarophis colibrinus io zany le araka te Francis teo io le lapata io zany le vehivavy miditra anaty trano izy tsy venimeux tsy mahafaty io zany tsy manaikitra ihany koa izy io fa mitsofoka izy ohatra hoe misy vehivavy mampinono any ambanivohitra am'ireny trano hazohazo reny izy de mitsofoka izy de le vehivavy mety hoe mbola le zanany minono io fa efa le lapata no minono ao aminy ao fa izy tsy mamono olona tsy manaikitra izy fa matahotra foana ianao ko biby lava zany no minono aminao de izy mitsoka rehefa avy eo reny omby reny nonony reny raha vao misy kinononony zavatra io zany de nonono izy zany de tavela eo nonono lapa nonono eo lapata zany efa lapatany io izy moa le pakasaritsika dapapa le pakasaritsika ka zavatra ny seho tany Antsohi raha aravona le izy de nisy laka kely anankiray kanoty nodomin'ny botry anankiray zay mandeha moteur io ka io botry io dia nentina bandy mamo ary dia nidominy ilay kanoty zay kanoty mijanona le izy fa tsy hoe mandeha akory mijanona fa ilay izy dia lelan-drano mitsofoka anaty tany tsy mitsofoka moa zany fa zany fa mivoaka ho any ranomasina fa mbola lavalava mbola lavitra be amina kilometatra mihitsy iny zay vao tafavoaka ary am'le tanàna antsoina hoe any analalava any ka rehefa nidomina izy io le bandy mamo zany nandona ny azy ngeza ny sambo de ozy izy le olona tao anatiny hoe vonjeo de ampidiro zay de nisy nampidiriny le ry any tao anaty botry fa ny akabeazan'le olona tsy nampidiriny fa netin'ilay botry netin'ilay kanoty niletika ary de maty tao ny akabeazan'le olona misy maromaro maty tao reny hitatsika reny le izy tamin'ny fotoana farany nahafantarana azy de teo amin'ny 4 teo ny olona maty mbola misy ny tadiavina tao anaty rano tamin'ny fotoana farany omaly maraina mbola nisy nitsita satria nisy zazakely tamin'izy ireo ny ramatoa anankiray zay nijoro vavolombelona de velona somatsara izy rehefa nampidirina kosa le zany vavolombelona re tsy velona zay mihitsy satria vavolombelona mbelona izy satria zany velona izy de velona somatsara izy satria rehefa nisangatotra tamina hazo izy zany hazo anankiray hazo anankiroa hazo anankitelo teo fanitelony izy tafatsangana de vovony somatsara ihany izy rehefa avy teo ka ny zavatra tazany de lasa le botry ngeza be nandeha nakery apita satria vavarano izy io nakery apita le botry ary tsy nitondra olona intsony izy fa ozy izy hoe atreo ihany ny zakako fa tsy mahazaka akoatran'izay kanefa raha ny tena izy de mahazaka olona be de be satria kanoty kely anie lay anankiray le niletike lay kanoty rehefa voadona tsy lay kanoty voadona akory nahafaty an'le olona fa lay kanoty niletike kanoty niletika tao anaty rano de feno an'izay fahoriana zay ny tanàna n'Antsohihy tamin'ny alatsinainy sy talata teo ary de nandeha nitety an'ireo toerana rehetrarehetra reo moa zany ny tompona andraiky mpanjakana tao atoerana na nomeny fanampiana ny avy ty Tanarivo koa tonga tany nisokotra n'izay mbola azo sokirina tao anatin'ilay kanoty ragoty misy loza hafa voeniko omaly fa de efa tsy tadidiko intsony antony efa niformateko ny loko akoatran'le tany Antsohihy iny ohatran'ny zavatra nitsangako omaly tsy haiko raha fanafiana sa tanàna may sa le tanàna may de misy eo amin'ny 200 mahery le may moa zany le misy any am'le faritra atsinana misy iny de misy loza hafa ndray omaly zany fa no manahirana anatin'le izy moa zany tena mipoaka ny loha raha ohatra ka hojerena daholo fa ny alahelo nefa aloha misy de misy tokoa hanika ny mahafaly no tavela kokoa ny azo fa formaté be ny lohako de any amin'ny vaovao jerijerena amin'ny Facebook sy ny gazety sy ny sisa ny maniva ahitako hoe ty fa raha zany mirefa ka le bandy nandona tamin'ny 7 ariva teo no voadona ilay kanoty ary de nitsoky le ry rehefa avy teo amin'ny ray ora sasany maraina izy voasambotra sambory zandary ary tratra somatsara mihitsy fa nafenany amin'ny toerana tsy fantatra satria raha zao fahatezerany olona zao de hanao fitsaram-bahoaka ihany koa fa saingy endry le vahoaka n'Antsohihy de ozy izy hoe aleo rehefa any ampelantanany zandary de aleo hoany satria fantatray fa de tena anisan'ny famonoana
volontaire famonoana fanahinina mihitsy no natao fa tsisy an'izany hoe homicide involontaire zany satria ankoatran'izy mamo de fanahinina ihany koa ny domina le sambon'le olona efa elaela efa tazan'le olona ao anaty kanotana izy eny fananiny efa tazany olona ao anaty kosa ka izay le izy efa tazany olona ao anaty kanota izy samy nandrehitra telefona daholo zay nana telefona misy lakana ty misy lakana ty fa le ritsy ny vaky loha fa tonga de do any izy vaky le kanoty de letika atao tena mamo izy fa izy ve ao anatiny zay mantsy no sady mampalelo tsy ara-dalàna io mahitsy le botry zany no diso eto zany rehefa natao constat le botry tena diso ary izy nandeha mahitsy samy nandeha mahitsy zany fa ny fomba fisoferana no raha ny fandehan'le anankiray amin'ny arabe any moa zany raha ny tena izy aloha zany samy tsy ara-dalàna na lay botry na ilay kanoty le kanoty tsy ara-dalàna amin'ny lera satria io lera io de lera tsy mahazo alalana intsony ny mpamily hitondra azy satria efa maizina amin'ny enina 7 arivany zany zareo moa zany nanantena ny tara-bolana satria nazava ny volana de hoe tsy maninona fa mandeha ihany aloha fa ny APMF de efa tsy nanome alalana andry zareo fa nangaladia ireo olona ireo ny ilay botry de botry mbola tsy misy taratasy ahafahana mandeha ihany koa zany hoe tsy misy tsisy ataontsika hoe tsisy visite technique zany tsisy assurance zany tsisy ninina mihitsy fa mbola vao hoe eo ampikarakaran azy ny tompony no izy io nandeha nangaladia io hatramin'ny tompony zany de tompony antoka daholo ny tompon'le botry zay tsy tao anatin'le sambo tsy tao anatin'le botry fa ilay mpamily an'lay kanoty kosa dia indrisy maty ihany koa izy zany hoe raha velona teo izy izy ny tompona ndraiky mpanjakana raha velona teo izy de voasazy koa izy fa izy moa zany no efa maty izy zany de efa vita zany zay saziny aloha fa de zay mbola velona aloha zany zao zay sazina hatramin'ny tompon'lay botry sy lay kanoty niany zavatra teneniko zao zavatra teneniko zao reny ansakabary reny akazobe reny kongo de misy tompon'andraikitra tonga rehefa aveo de reny ny accident ny reny rano tena za mahatadidy taona maromaro lasy zay nisy sambo nyrehitra teo amin'ny port fluvial quelque part tany avarabaratra tsy andrefana tany de androany tsika ary manonona daty ary tsika 10 septembre 2024 efa mafy ny nanjo de samy miteny tompon'andraikitra manomboka zao de zao fepetra ny olona zareo ray aman-dreny ny fepetrana de zao mandalo nareo de miteny an'le fepetra fa ny fomba ampiarana an'le izy tsy nareo mijanony eo foana mandrakizay tory fa misy io lafa eo tompon'andraikitra de ho anareo tompon'andraikitra reny koa tsy nareo reny koa no mijanony eo satria eny ambonin'ny sambo eny amin'ny fifamovozana be de be ny kanoty tsy be de be ny jandary polisy maramila gasozasa zaponisy izy anahoana zany ny ampitso sy ny raha afaka apitso raha mbola ho may akarafantsika raha mbola isambo ifandona raha mbola misy ihany ny olona hitady anao fitsaram-bahoaka inona le ho ataotsika hialana am'izay satria zao efa mitsinjo ny manaraka am'izay tsika fifanampalahelo ny zavatra ny tranga efa nisy hoa io accident port fluvial ary tadiditsika tsara nytery sonerany vongo fa hoe efa amina ora tsy afaka miala satria ny eo amin'ny vinany mafy be sisy mbola misy ny hoe andeha izahay misy eny ny olona mila afatotra amin'ny chaîne mihitsy zay tsy andehanany fa saingy amin'ny fotoana tsy hitanao izy no mandeha anjaran'izy no fampitaiza am'izay zay no mba lakolosy velominay satria no maty mampalelo foana amin'ny maty ankoatran'izay moa zany misy ihany koa ny fizarana maro-pakasitrahana maro-boninahitra ho an'ireo mpanakanto zay tena anisany antondia ihany koa tany Antsohihy de maromaro ireo mpanakanto zay fatatsika nahazo an'izany satria zay moa no azo lazaina hoe fangatanana nisy zany fa misy manko ny fanontaniana mipetraka amin'ny olona hoe fa manino reny olo reny nomena fa riana tsy nomena satria ireo misy fangatahana tonga no valiana zay mangataka no omena tsy voatery omena satria misy komity manapa-kevitra tena tsy voatery omena zay mangataka rehetrarehetra satria nisy olana ihany koa zay tamina antokona mpanakanto hafa hoe maninona ianina no nomenareo nefa ianina tsy nomena misy fepetra ny maromaro izy io zay tsy maintsy arahana mba hahafantarana hoe mendrika sa tsy mendrika an'le olona le izy na de le placeny fotsiny azy hoe chevalier ve sa officier ve sa commandeur ve ka rehefa hatreo amin'ny commandeur ny farany ambony amin'ny maro-boninahitry ny kanto sy ny soratra ary ny kolotsaina fa tsy misy intsony ny ambonin'izay any amin'ny ordre national mbola misy ny ambonin'izay fa ary amin'ny ordre des arts des lettres de la culture hatreo amin'ny commandeur ihany ka raha ohatra ka efa nazy commandeur le olona de mialatsiny toko fa tsisy fanomezana maro-boninahitra tokony omena azy intsony ambonin'izay ankoatran'izay moa de raha vao mijery télé ny tena de Elisabeth 2 mijery télé de tonga de Charles 3
de mijery tele de tonga ty balimora fa mbola mitohy foana le tantarany zareo amin'ny fanambadiany hitsy hitsy fa diana de mesaka markel de miaganikaraka markel le zavatra nitranga omaly zany le nandalo lay vatana mangatsiaka de nisy pandy anankiray tao anatin'ny olona tena beze be ty pandy olona misy le prince Andrew misy le prince iny fa ohatrany hoe tena tonga nisy pandy anankiray tsy vanila elamanao zao le zany lefa nisy le tantara lesaka fanolalana sotrany fa tonga de nilamako ny olona le pandy manahirana anatin'ny fianakaviana fanjaka fianakaviana monarchika sotra zany iny ohatrany hoe mitondra ny mafy mihitsy fa raha tsy Elisabeth II teo efa ny monarchie anglisy mihitsy nyambany efa nirodany nefa ao anatin'le social satria iny zao ohatrany Neri Andrew niaraka tamina olona tsy fanao enao mihitsy izy natonga n'iny tantara iny tateoriana moa nefa notra manokana aloha zany zao le nisan'ny fianakavian'ny mpanjaka anglisy tiako indrindra de Harry Meghan satria Meghan zany tsy maintsy mbola ataoko zay iaonana aminy satria izy fandray taloha tsy afaka miaona aminy ianao mijery azy afaka miaona zay ka mafaka miresaka miezaka satria izy nefa ohatrany somary olona tsotra ka raha any Amerika izy mifanena amiko de zavatra roa tanteraka voalohany indrindra no miaona aminy ary faharoa any Amerika izy kokay moa ary izy no mipetraka fa ny famille royale anatin'ny équilibre social misy base faharoa ny base faharoa de zao nitenineny mpanjaka zany lay zanany iny hoe tsy mila ny vehivavy miditra ato zay ndray le faharoa de tsy miditra mihitsy mpamoaka zao zany Zandrasary le izy le vehivavy ndraika le vadiny ary fanaty vaviny Meghan manjaka tamin'iny ene izy raha tsy diso efa fantatra zao tontolo zao iny le hoe tsy ilaina miditra tiny vomaly ndray zany ohatra ny fanambarany efa fantatra efa fananaovan'mpanjaka firaritsoa izy mivady fa ohatrany voatery ihany izy anao an'le firaritsoa satria ohatra natsiaro tena angamba hoe tsy mety loatra le teny zanaka veranga de atao ndray zany tsara mba tsy tsara ka le izy moa zany atao ahoana fa de fomban-javatra daholo zany misy ao amin'ny fiainana ray manontolo misy io inona ty inona zany zao ty zavatra ty misy de omena ihany aloha zany empahindrasana zany rehetra zany ny azadino ny resaka Jackson amin'ny alahady mba matimatesako mihitsy satria de anisan'ny artiste tena tiako ny ankoatran'izay moa zany ny baolina omaly naresy Paris Saint-Germain rehefa natalainy makabia ifanandritran'ny ray no tsy misy dia ny fizarana ny fitaovana nataony omaly teny amin'ny sekoly Ambohipeno ho an'izay mahafantatra amin'ny milany atsinanany ny bypass iny de eny amin'ny sekoly fanabeazana fototra Ambotifasina de teny amin'ny sekoly fanabeazana fototra Faralaza Talatamaty ny zavatra omponaisy ao an-tsainy taorianan'izany fizarana izany dia ny fanantenana lehibe fa mbola mazoto mandefa ny zanany mandeha mianatra ny gasy aloha kanefa tena misy ny atsara-panahy sy ny fanetretena eo amin'ny mpampianatra sy ny mpitatana ny sekoly matoa mbola misy ny hoe mianara aloha de ezahana ny droit d'inscription rehefa aveo mianara aloha de fenona ny fitaovana rehefa aveo ny zavatra natolotray tena kely eo mason'ny filana rehetra fa saingy raha maro mampirisika zany izay satria efa misy nanao talohanay eny Faralaza zao misy koreana mipetraka eo izy de miezaka izy manampy ny sekoly fanabeazana fototra fa rehefa ohatra maromaro tsika manome foana de zao ny tanjony hoay zay nianatra tamin'ny sekoly fanabeazana fototra akarina ny letany de afaka mifaninana isaky ny tanàna ndray hoe samy maheranga na ny mpianatra ny sekoly mpanjakana na ny mpianatra ny sekoly privé fa samy manana ny safidiny io sy arakaraka le volanana le ray aman-dreny keo amin'le safidy pédagogique fa de kopatanana ho anareo ary de kopatanana koa ho an'ny rastrany mpanao raha Ignacy mpanao siny eny Ambohipeno zay nahitany soratra tamin'ny taolina lehibe hoe sepitry ny vovoka izahay de nanontany Ambohipeno ahitanareo aty Ambohimankakely de miakatra lalan'ny fanaovana ralizy de mivoaka ry amin'ny Jiramary Ambohimanambola ry izy raha mitoy izy Ambohipeno iny ambony atsinanan'ny bypass iny misy soratra amin'ny taolina hoe sepitry ny vovoka izahay fa hitanay fa betsaka ny vovoka
de manontany zay fa inona mahatonga le soratra hoe sepotry ny vovoka izahay fa ny tanàna eny ny amoron-dalana rehetra aloha de sepotry ny vovoka tokoa le sekoly ary eo amoron-dalana eo de tena mena le zaza tena menany tamin'ny mena ny ankizy fa mitsikitsiky ny ankizy de faly ny ankizy mahafinaritra ny ankizy izay raha teo any koa de nanome toky orankizy eo mpianatra fanabeazana fototra am'ireo zay efa nandehananay aloha raha mianatra tsara ianareo ho avy foana izahay ho avy tena manana vocation na mpampianatra ato poko ato fa saingy sarotra amiko ny andeha hoe hiverina andeha hoe ampianatra tsara ianareo de ho avy foana izahay mazotoa mianatra rakizy ary de mampazoto ihany koa ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny tena mena riska mihitsy am'izao fotoana zao satria misy an'le bandy le mifanenamiko isaky mifanenamiko izy enjany ty fampidirana mpianatra ty Francis enjany ty fampidirana mpianatra ty tsara roa arivo ny cahier sans page eo fa magaga tsisy dokam-barotra ana cahier mihitsy ato amitsika mba io nge le dokam-barotra zay mandeha hoe Tombola lehibe ho amin'ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Orange. Mazao ordinateur portable 20 giga octet isam-bolana mandritra ny taom-pianarana, kit M0 ary kitapo efa feno fitaovam-pianarana sy tolotra be 10 000. Mandraisan-jara ary mampidira fa $100 na mihoatra ary mandefa SMS maimaimpona any amin'ny 906 hoe mibos mavitribitrika eriditra hianatra. Orange. Efa hitanao ve fa misy endriny vaovao indray ny Nickel? Misy habeny 500 ml izy zao. Kely sy mora. Ary amin'ilay kalitao efa tianao hatr'izay ihany. Ao liquide vaisselle anti-citrance vanille, ao koa ny spray désinfectant multisurface. Azonao jifaina eny amin'ny faritra mahazatra anao reo Nickel, manakaiky ny mpanjifa. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Mitady asa ve ianao? Mitady lehilahy raika amin'ny 20 hatramin'ny 30 taona, mahay manjaitra sy mampiasa machine à coudre industrielle ary manandraikefa amin'ny asa tanana. Mahaliana anao ary izany dia antsoy ny 034 37 022 11 na 032 12 022 11. Kibanao softy-toa azafady. Merci. Ay, softy-toa. Eona zany ny vandehantoa zao. Toy ny tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kibanao zany. Alors ngamba indramo kely aloha za papier toilette softy-toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy WC azo indramo kely aloha zafady. Nahazotrika vavao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft-Do. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Efa inareo ve rakizy? Como be? Ariary zato? Ariary zato dia efa mahazo goûter matsiro be amin'izao fitombohan'ny taom-pianarana zao. Bolo Kids, les biscuits feno chocolat, zato ariary monja. Salto 3, les biscuits ny carré coxane, zato ariary koa. Ataovy be dia be ary ny goûter. Dia ny mbola ariary zato ny Bolo Kids Salto 3 fa sao dia lany Mitady asa ve ianao? Mitady lehilahy raika amin'ny 20 hatramin'ny 30 taona, mahay manjaitra sy mampiasa machine à coudre industrielle ary manandraikefa amin'ny asa tanana. Mahaliana anao ary izany dia antsoy ny 034 37 022 11 na 032 12 022 11. Efa fantatrareo ve fa fety ny ankizy eny magasin Aigle d'Or rehetra amin'izao vakansa zao? Isaky ny asabotsy ny 13 aogositra hatramin'ny 17 septambra izao dia safidiany ny Aigle d'Or izay ilain'ny ankizy rehetra amin'ny fidiran'ny mpianatra. Fa sady azo kiraro, kitapo, trousse vaovao ny ankizy no ilalao iaraka amin'ny mpanentana ary mbola azo cadeau coffret bonbon, joliment bon. Tongava any amin'ny magasin Aigle d'Or akaiky anao ampifaly ny klonge. Bonbon JB, joliment bon. Aigle d'Or manandratra avy ny antsika. Fidiran'ny mpianatra Pifalina miaraka amin'ny Société Générale Madagascar ny 12 aogositra ka hatramin'ny 12 oktobra izao araraoty ny tolotra fampindramam-bola soafeny ary mandraisa anjara viatrany amin'ireo fisariana tombola izay mety azahoana ho 2 tapitrisa ariary be izao. Ie, 2 tapitrisa ariary. Koa aza miandry ny fidiran'ny mpianatra manatona ny masivo akaiky anao indrindra dian'izao. C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Vous êtes bachelier, IEP Altitude Education, partenaire des grandes écoles internationales, vous propose les filières sciences politiques avec IEP Madagascar, management et entrepreneuriat avec Altitude Business School, communication et journalisme avec Latitude Madagascar. Concours d'entrée ce 27 septembre 2022. Site web www.iepaltitude-group.mg, Facebook IEP Altitude Group-Education. Tsinzunouave. Musli, makingeri, am vidinin zatoriar munz. Musli! Tultain, voka Nutrizaz sy ny chocolaterie Robert. Tsy misy ny tonga lafatra, saingy izany no mampiavaka antsika. Asehoy ny maha izy antsika miaraka amin'ny collection vaovao novokariny Aigle d'Or sy les styliste Fantadas Tatel Air. Tongava eny amin'ny magazay, asehoy ny mampiavaka anao. Sahy mirehare, misy ho an'ny lasy ny vavy, ny lehibe sy ny ankizy. Vokatra natao an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka, ary vita avy amin'ny hoditra zato isan-jato sy vita malagasy zato isan-jato hatrany. Ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba hahafantaranao ireo vaovao farany. Aigle d'Or, manandratra avo ny antsika. Salut! Mes copains et moi, on a un message très important pour les enfants de plus de 3 ans. Si comme nous, chaque jour, vous devez rester concentrés à l'école et garder en même temps de l'énergie tout au long de la journée, alors on a une trop bonne nouvelle. Blédina a conçu le lait Blédi Junior pour nous les enfants de 3 à 7 ans. En plus d'une alimentation saine et équilibrée, le lait Blédi Junior contribue à notre bonne croissance et à notre développement cérébral. Blédi Junior, le lait des enfants presque grands. Fidiram mpianatra! Mividianaka mago plus azona 50 méga sy na SMS dimapolo ary 10 minitra itsonareo numero famitelo manomboka amin'ny 6 ora alatra amin'ny 9 maraina. Maharitra 420 ora feno ny tolotra amin'ny sarany 200 monja. Sady vola miampy cadeau e-book sady 10 méga ahafahanao mamaky ireo boky tena tianao amin'ny Scribe. Mavitrivitrika ery hiditra hianatra. Orange. Canal Plus, naiza eto Madagascar. Ampianarina ankizy ary ny voaloha ampianarina amin'ny ankizy dia ny faniriana azy iainy vaovao. Ino ary ny bandekama ampianoko anao. Araka izany amin'ny valora maraina tokoa eto Madagasikara, tonga eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao antsika amin'ity maraina ny 12 septambra 2022 ity. Ny pejin'ny tontolo eo anivon'ny fitsarana no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Taoriny ny fanambarana izay nataon'ny syndicat-ny mpitsarana ny SMM ny amin'ny fampitsarana aloha ny famoahana ny kopy VB izay tokony isina fanamboarana sy fanitsina ny fanatontosana izany hoy izy ireo. Dia nanambara ihany koa omaly ny syndicat ny prakitra fa tsy handray anjara koa aloha amin'ity fanantanterahana ny famoahana ny kopy VB izay kasain'ny fanjakana sy ny ministeran'ny fitsarana ho tanterahana ity. Tetsakilan'izay dia nanambara ny ministry ny fitsarana fa tsy misy resaka politika ny fanaovana ny kopy VB fa antapitrisany ny olona tsy manana kopy ary tsy manana karapanondro ka izay no antony anatontosana izany hetsika kopy VB izany. Maro ihany koa no mpianatra tokony efa hiditra an-tsekoly nefa noho ny tsy fananana ny kopy io dia lasa sahirana izy ireo ka izay no mahatonga ny fitsarana mikasa anatanteraka ity hetsika kopy VB ity.
vadika eo amin'ny pejiny sosialy isika ametraka lalàna vaovao mikasika ny fifehezana ny tsena ny commune Antananarivo renivohitra manomboka izao. Isan'ny ho hita sy voafaritra ao anatin'izany fa azon'ny mpivarotra atao araka izany manomboka izao ny manana tsena maromaro, azony atao ihany koa ny mamindra ny tsenany amin'izay toerana tiany amindrana azy. Andrasana araka izany ny fametrahana ity lalàna vaovao makasika ny fifehezana ny tsena ity. Eo amin'ny pejiny toe-karena nampahafantarana tetsy amin'ny Carlton Anositetsy ny talata teo ny tetikasa PAISF, tetikasa fanohanana ny fampiroborobona ny industria eto Madagasikara izay nahazoantsika famatsiana mitetina hatrany amin'ny 7.5 tapitrisa dolara avy amin'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana ity tetikasa ity araka ny fanazavana nomeny teo anivon'ny ministeran'ny industria sy ny fampiroborobona ny varotra. Pejiny kolontsaina raikitra zany ny angaredona andiany fa 7.10 izay ho toto-saina ny 9 ka hatramin'ny 15 septambra izao eny Ambomanga eny no anaovana ity andiany fa 7.10 ity amin'ity taona ity. Maro be hatrany ireo mpanakanto hiaraka anao an'izany angaredona izany. Ny tanjona ho hatrany rajery izay angadina nanana sy vina entana ity angaredona ity dia anomezana lanja sy ny aina vao ho an'ny kolontsaina malagasy. Isan'ny mpiara-miasa mavitrika amin'ity andiany fa 7.10 ity moa ny Jay Audio sy ny Telma Madagasikara. Pejiny fanatanjahantena no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Efa nanomboka ny 10 sy farana raha tsy amin'ny 29 ny volana septambra izao ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja volleyball izay ny lasy ny vavy no anatotosa izany etsy amin'ny kanja tafo sy etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mamasina etsy no anaovana izany lalao izany. Misy 12 no kluba mandray anjara ho an'ny vehivavy ary 12 kosa no kluba mandray anjara ho an'ny sokajy lehilahy ara-dalana amin'ity ihany koa ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara latsaky ny 19 taona. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG eto amin'ity maraina ity. Manasa antsika rehetra hatrany andotsy tapaka ny fandarana rivotra mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra ihany koa. Ny namako mavitrika mandrino teo amin'ny tantsolika teknika Bandeka Marandrianabo no nanomana sy nanolotra ny fampahalalam-baovao antsika rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra dia Samy Otahin'Andriamanitra. Seria. Leo be. Rivo baovao. Sy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Isy raha Bandeka mananome zay vaovao zay. Bandeka manana tranga ohatran'ny misy vonivony indray tamin'ny Taizo? Tao Madagasikara. Vonivono? Vonivono avandray quelque part. Andaso aloha fa ao anaty tsy tena hoe mifixa. Le moaly aloha le halatra tovana tsy ravina be. Fa tia ty mamerina ny araba aloha miarabantsika rehetra eto amin'ny plateau ny miaraba amin'ny zavatra antsika atro tamin'ny lady ariva izay avy nidiny fotony avy any amin'ny faritry boeny nisy fitsaram-bahoaka teo mahitsy teo. Tsy haiko ny efa rano le izy fa ohatran'ny banal be le izy misy varotra akondro etsy ny baiboly. Efa mitsirary eo amin'ny arabe eo ilay olona nodaroany vahoaka voatsara zay araky ny satria tsy sady janona koa zay moa zany satria nandalo ny tôbila dia nivoaka teo am-baravarakely teny efa misy inona dia hoe fitsaram-bahoaka fa tratranan'olana. Zay le zavatra teo dia izy efa mitsirary eo amin'ny arabe eo. Hoe tratranan'olana hoe vonjeo hoe ozy volana dia hitan'ny olona mihitsy izy mbola eo an-dalam-panaovana ny fangadina nanana. Zay no tonga an'ilay ka tsy fantatra raha misy afaka manome fanampim-baovao mahakasika an'iny satria tsy nahita mpitandro filaminana nanatana teo mihitsy zahay fa niteraka fitohanana be zay zavatra zay teny amin'ny faritry mahitsy tamin'ny alady. Za zany araka ny hevitro ho an'ireo mpahay lalàna sy ianareo zandary ianareo ao amin'ny tompona andraikitra momban'ny collectivité territoriale rehetra tokony ho atao cas d'école ary atao jurisprudence ny zavatra mitranga ny Kongo.
zany hoe mialatsiny amin'ny kongo satria tena malahelo a eo anatre ny kongo kanefa le atao hoe cas d'école ho antsika rehetra zay nianatra momba ny resaka droit pénal sy ny droit public rehetrarehetra amin'ny ankapobeny zany a de raisina le tranga de atao ohatra isak'izay misy zavatra mitranga ny discussion fonction ny zandary ny misy hoe tokony hoe misy commission mixte sy ny sisa zao atevitra be zany iza ny mahay an'izany ianareo mpahay lalàna ihany mba tsy terenako hoe isika mahay ny lalàna kokoa afaka manazava kokoa satria raha misy ho fitsaraham-bahoaka iry amoron-dalana iry mahitsy ohatran'izao ny hono aloha betsaka ny zava-misy aloha betsaka avy eo ampelantanany tompona ndraikitra ny raharaha afaka roa andro telo andro efatrandro tsisy vaovao omena ny olona ntsony hoe ohatra ohatr' zao ane de hoe mandeha ny instruction rehefa avy eo barabasy hita mitsangana ery ananina am'izay indray zavazavatra ohatr' zany mantsy no manahirana am'le hoe manome daty tsika androany 12 septembre amin'ny heritaona tahaka an'izao hoe hifanome fotoana de ho teneniko indray io hitanareo fa io indray joro indray barabasy de zay tena manahirana ny akoatr'izay a mivaovao namen'ny bandekama teo a mitovy amin'ny resako teo mihitsy hoe cas d'école mihitsy ny mikasika ny fanaovana copie ny mikasika ny fanaovana karapanondro io a tena marina de efa atsika malagasy manontolo ny olana sy ny fiatrehana sy ny zavatra pratika an'io amiko anareo tompona ndraikitra palapainina amin'ny teny hoe tsisy ambadika politika tsisy zany e aza manonona an'izay resaka zay akory satria ny andanina ny akilana tsy maintsy isy tena atao fotsiny raha ny asa am'le tokony anaovana anazy satria zao niala ihany de niala ny SMM de niala ny lasa koa niala koa ny syndicat-ny magistrat ny greffier zay mandray anjara amin'ny fanatany famoahana de lasa anahirana de zany tsika ento mihitsy beg zany tsika aloha zao a nisy zavatra nitenen'le raha anankiray tamin'ny fandarana anankiray le fampiresan'olona maromaro iny de niteny izy amatompona ndraikitra azy ao anatin'ilay toeram-piasany fa tsy dia ny lalàna loatra ny andinin-dalàna ny rijateny ampiasaina etseroa ny fanovana ny didim-panjakana sy ny fametrahana ny rafitra anankiray no tena olana eto amintsika eto ka misy miteny mantsy hoe tsy mety ity rafitra ity fa hovain'ity rafitra ity tsy de ilay rafitra loatra no tsy mety hoy izy fa ilay toetsainy ilay tompona ndraikitra hoentina miatrika an'ilay asa ao satria raha vao io tompona ndraikitra io no tsy mitombona tsara manaraka zay tokony ho ataony ao anatin'le asa io de azon'olona eritreretana hoe tsy mety io na hoe mety io ka na hanova lalàna isika na hanova fepetra isika na hanova rafitra isika ohatrany ahoana ka raha le olona mihitsy tsy miova toetsaina le olona tompona ndraikitra io tiako tenen'io de tsisy zavatra iova izany eto fa na de ohatrany hoe misy zavatra petraka azy eto hoe zay olona tratra manodikodina volam-panjakana dia ahodikodina koa ny volana hoe avereny ny volana zany reny atao hoe bien malaky reny avereny ny trano azonao tamin'io avereny ny tomobile azonao tamin'io avereny ny fananana azonao tamin'io kanefa bien malaky tokoa na malaky mihitsy le azahoana izy fa rehefa tsy hampiharina le lalàna satria le olona mihitsy mahakamo satria i olona io ange sanakanabavyny any reny izy sady olona io nge mampatahotra be satria nge manana somarina vatana de raha vo zay no izy de tsy le lalàna no olana zany tsy le lalàna zany no olana za zao tonga de mifandray tsy haiko na mifandray na somary mivoaka fa isan'ny tao anatin'ny fampahalalam-baovao teny ihany de mahakasika ny resaka tsena le hoe azon'ny mpivarotra iray atao zany olona manana tsena iray atao ny manana tsena maromaro manomboka zao zany hoe le mpivarotena eo tsara lalàna zany afaka mandeha makany 67 izy de afaka makeny afaka marina zany raha ohatra zany tsy ohatsara lalàna fa io zany lasa azony atao zany no manana tsena maromaro manomboka zao manana teny Francis de te mbola anana tsena ny Somanatombo te mbola anana tsena ny tsena fivarotana fa raha tena mandinika moa zany inona moa zany ny olana am'izany tsisy olana le izy raisina amina fijery miabo fa misy olana indray le izy ho anina fijery anankiray jerenge le resaka le tamin'ny vaovao le nandeha malitsy avakimaly hoe top 10 ny atsiny tsy sanina mokariny le hoe resaka hoe volamena fanimana ny tena ny autorisation ny vanilla sy ny volamena zao mitovy rehefa miresaka any de atsika resaka voatavo rehefa kelikely fa ny vanilla sy ny volamena zao mitovy le fomba firesaka azy andao zao andao mananina ny volamena de atao zao tsena volamena de rehetra avy ny afaka manao atao fotsiny inona raha bozy ny abrogena ny abrogena orcala brose abosena ozy ray brose orcala brose foanana lalàna manjara ny fanondranana volamena fa
aleo zany ho manomboka zao azo atao manondrana volamena andre malala foana ny ohatsaiko raha vao miresaka nyity volamena le fametrahana vetivety fametrahana le lalàna ho natonga ny fanondranana tsokosoko ka ianina ndray nameraka ny lalàna io ianina ndray zao nameraka an'io top 10 ny manahirana ho a dia izao a ny effet d'annonce azavaina tsara rainbozy effet d'annonce misy effet d'annonce foana anasantsika amin'ny zavatra tenentsika indrindra isika tompona andraikitra effet d'annonce ny fahataytay bombinana eo anatrehan'ny normal ny fiakatry ny afo no mahatonga ny ambalina mampimety any vaky ny ambalina zany ve tsy resaka hafa anazy jurisprudence koa ny azy zany satria ireo resaka rehetra ireo izay mitranga taoriana ny zavatra efa tsy mety natao dia mandresy ny zavatra mahafinaritra voateny talohan'ny faminaniana fa misy zavatra mety tsy ety hitranga ny zavatra hitako eto ho an'ny olona rehetrarehetra na iza io olona io na iza io olona io dia rehefa misy ny olona mahay miresaka mahay miteny dia ohatrany hoe azo hoanina ny teneniny olona io ka rehefa ekenao io olona io dia ninona teneniny dia mety aminao foana na dia zavatra tsy dia faran'izay misy dikany akory azy na dia zavatra tretenao zany hoe dia mba pensible fa tena ohatsy izy anao hoe vitany io rangara ohatra ka tena izy tokoa no eo fa rehefa tena eo izy ka na tsy manao nininona ary izy rehefa avy eo dia izy anao hoe mbola ho ataony io rehefa avy eo ary rehefa tsy vitany le izy hatramin'ny farany ka ny antony na tsy nahavitany an'io dia satrina anao an'izao sy nanao ohatran'izao misy antony foana le izy ka io dia miankina amin'ny tsirairay tsy lay olona lay resahana fa le olona mpiresaka satria misy olona efa menao fitokisana fotsiny zao hoe i jesosy rangahana anao anio na isinana vitany jesosy io ary na mangalatra avy jesosy mampangalatra anazy ninina zany zavatra ataonao dia misy miaro foana ny hevitra feo Francis leniko tao anatin'le reportage Lemane Lemana izy si aho zany ka tany Antsohy tany sy niaraka tamin'ny Lemana iaho fa niaraka tamin'ny miresaka vetivety aloha misy fampalalama manodidina fampalalam-baovao ampahafantarina antsika rehetra zany fa dia miverina amin'ny laony ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTG manomboka amin'ny alatsinainy izao izy amin'ny laony ny amin'ny 7 ora isy ny amin'ny 10 ora isy ny amin'ny 2 ora isy ny amin'ny 4 ora ary farana amin'ny 7 ora riva misy amin'ny 9 maraina ke ny amin'ny 9 ora maraina mbola tsy hositsika aloha amin'ity tsy tafafoty mbola tsy laony tsara fa ny amin'ny 20 ora no misy ary ny amin'ny 10 amin'ny 2 amin'ny 4 ary amin'ny 7 ora tsy natao tamin'ny 20 fa natao amin'ny natao amin'ny 2 mihitsy satria tsy natao tamin'ny fa natao tamin'ny fa amin'ny 7 mba miavaka tsika niara vele verina amin'ny laony dia tonga dia larisa foana ny ao an-tsaiko fa inona indray moa zany ty délestage miverina amin'ny laony io tena tsy maintsy hiantso ny vaovao ny RDG moa zany dia raha fotsy be very laoniny dia miverina izy zao satria tonga ny top 10 iny top 10 na mbola misy hatramin'ny nombre de isan'ny feo nombre de fois fa mitarika foana le bandy ao dia manararoatra foana amin'no ny faharesahana le loha hevitra ny filazana vaovao ohatra eo moa ry bandekama zany eo ry Daniel eo ry Mahery eo ry Enikaja Enimboninahitra eo ry ohatry ry Aldinia ilany resaka akohany amin'ny TV plus fa tena ohatry ny andeha angata bandy eny tia ka ny akoho menazy ame Boninahitra kosa ny akoho rehefa misy hôtely le ry ka tsara ka tsy maninona misy tany takabolana tsy nanao fa izy manao akanjo mihaja sa andeha angata bandy lahita amin'iny angataka vado an'olona dia apetraka amin'izay le resaka anao ve karapanondro sy kopy ankehitriny zany dia 5 volana izay ny nametrahanay taratasy nangataka karapanondro teny amin'ny commune tsy mihitsy le imprimé ve sa hoe tsisy ninona moa zany mahatonga an'le izy tsy manan-karatra zany le olona aloha raha misy zany ny zavatra tena tsy maintsy ka karapanondro ny tsy maintsy ilaina dia tokony misy jurisprudence tahaka an'izao hoe satria tsy misy ny fanamboarana ny karapanondro ankehitriny zao dia misy namana mampiditra mpianatra eny amina université dia tsy mivoaka aloha ny noty amin'izao amin'ny toeranandro ity eny Ankatso amin'ny resaka baccalauréat nefa ny farana ny farany herinandro ny fandraisana dossier sur sélection de dossier amina université sasasasany eo le fiarahamonina ny ilainy le fiarahamonina ohatrany hoe mba manenjika ny eny Ankatso raha mba azo atao hoe
satria ny trop d'administration tu l'administration efa nahitan'le olona nilahatra nandoa 3 alina tany amin'ny fakana copie ny diplôme baka tany Thomasiny zay dia ontsa mihitsy am'le amin'ny 3 maraina nefa izy ara nahazo an'le baka le diplôme ary hoentina hanasoan'ity firenena ty fa amin'ny 3 maraina izy mifoa andeha haka zay copie zay fotsiny nefa zay copie zay azo atao clic clac clink milatsaka any anaty mail afaka aterina any an-trano satria tokony manompo anareo mbola mianatra sy mbola te hiasa ho an'ny firenena isika fa tsy tsika ndray mampanompo an'zareo hoe amin'ny 3 maraina dia milahary la neny akaso aloha am'zao zany de tsy mamoaka notina baccalauréat izy aloha satria hoe tonga ihany ny tompona ndraikitra fa tsy ho vita amin'ny herinandro ty ny anentsika an'ireo zay nitohana tao de ahoana ny université zany ohatrany mba mangataka zany ohatrany hoe note tany an-tsekoly ny omena de ozy le note tany an-tsekoly ratsiratsy le note tany an-tsekoly tamin'ny baka nahazo mention assez bien mahatsaratsara kokoa an'le izy eo le marimaritra tadiavina zany ory mpamoaka notiny bako izao aza matory amin'ny alina fa mampiasa olona mba hamoaka ny notiny reto ankizy misoratra anarana mandefa fanazavana mitorina mampitony izay eritreritra izay hitanao le manahirana anaty zay fiarahamoniny zavatra zay samy manao mafilohany eo samy manao ankinandirina eo sy ny administrativement parlant de lasa ohatran'ny ankizy ny lasa hoe fotsombary anaty lohana rehefa aveo niatsy sy niatsiny tsy mety tsara ny fandaminana de lasa ny ankizy no voaporiporitra eo ity fifanadaminany raharaha mpanjakana ity na tsy mpanjakana ihany koa na amin'ny raharaha privé de ohatrany olana zay ohatrany hitako hoe inona no tsy hitadiavana le vahaolana efa ela tsy ohatra anankiray fotsiny am'zany ny bolsana mpianatra io efa hatram'izay efa tenepiteto zay efa hatram'izay any misy olana foana no hoe tara ny fahatongavan'le bourse tara ny fivoahan'ny équipement tara ny fandoavana an'le tampikarama inona tsy amoahana azy ikarakarana ny taratasiny zany zavatra rehetrarehetra zany mialoha be ny fotoana hoe miankina amin'le loi de finance hoe miankina amin'ny tozao sy makary inona tsy nahitana an'izay digitalisation efa take farandray io resaka digitalisation fa efa hatram'izay nisy le olana mba hoe iarana am'le olana zany vahaolana naroso hoe digitalisation ty efa nisy foa ny olana io inona reny tsy tadiavana vahaolana hatram'izay ohatra fotsiny aty amin'ny resaka privé ndray io resako io misy filaharana ane zao amin'ny banky zao filaharana ane zao de tsy mahita vahaolana ve reo banky reo hatram'izay kio hatram'izay io olana io de misy olona milahatra mivokatra aty ivelan'le banky mihitsy ane na io haka vola amin'ny dab mosy ndraiky izy atao hoe gaby na tsy ndraiky izy eo ohatrany hoe na handoa vola na haka vola de filaharana foana de tsy mahita vahaolana ve le olona ao ve zany hoe apio le guichet na hoe amin'ny lera tozao sy tozao nareo no makatia fa amin'ny lera tozao kosa aza makatia fa tsisy petsaka ijiramahio le banque raha sy tononona l'aspect contradictoire de la chose ny carte bancaire dia anafainganany fakan'ny olona vola rehefa tsy te hilahatra izy anao chèque fa am'le banque anankiray zay le milahatra gaby am'le carte bancaire ndray miela no manao chèque de makatra mikesy azy anaty aspect contradictoire tsara gôty tena malahelo an'le pilahatra eo talatamaty eo misy karazany telo daty anankiroa iny paradoxe daty le tenen'ny gôty fa rehefa manomboka alakamisy de zoma sabotsy lahady na izany naiza raha manao zany tsy ahitany banky vahaolana am'izay zavatra ohatra zay zavatra sarotra be ve io zao aloha ohatra administrativisation ohatra miaro ny tsy miankina vanjakanao satria kelikely kokoa izay filahara anatonina banky zay tsy miankina sika teo fa kelikely kokoa amin'ny ankapobeny ny any misehatra tsy miankina fa any misehatra ministera any misehatra ara-panjakana io filahara ohatra anankiroa privé tsika de roa ohatra anankiroa am'fanjakana neny privé ohatra ny banky sy ny station d'essence reo service reo mahafantatra nareo gérant station d'essence raha vo zany miteny de fantatra le gérant hoe izahay zany misy mahafapona ary tena manao formation an'ny pompiste ary tena mijery mitsongoloka midiny fotony mihitsy hoe fa misy ndray samy anatina compagnie ray mitovy fa koroka be aza matahotra omeko ny daroka tena marina mafotany tena sérieux tena sérieux tamin'ny volana zako an-dakozia manendy atody mangina be sady maty ny jiro voakanako amin'ny salon misy olona mijoro ampovoa de iza io ohatrany afateneniko le ohatrany afavokako lapoaly sola manao kasika boribory tafarais ty samany ka miverinao anatin'izay fanofanan'izay fanofana ny boribory mipetaka boribory Madagasikara ankehitriny
misy manaiky misy ny tsy manaiky be loatra ny olona manana andraikitra tsy tandrify amin'ny lentany fahaizany ny andraikitra raisiny mahavarina Madagasikara mahaiza mandray amin'ny saina tony ary tony tsara aloha mahaiza mandray amin'ny saina malalaka ary mahaiza manaiky ny constat fa any fanatanjahantena tsika aloha manomboka ny fanatanjahantena tsy voatery sélectionneur io fa misy ihany koa zany ny sahirana amin'ny teny hoe tsy tafa mihitsy azy efa tena ohatra tsy tafako le izy aleo mijanona kely ery amin'ny sisiny aloha ao anatin'ny administration mpanjakana ao anatin'ny administration privé misy reny resantsika teny hoe réceptionniste misy ny hirakiste misy zany ny zay nanao bola tamin'ny telo volana lasa zay teny votovolana aloha de teny mihitsy aloha za hialaka soloia misy fanontaniana ty rehefa ohatra resaka ohatra zany any maromaro angamaritsika mety efa tratra an'izany hoe misy olona mandefa vola tsy na any amin'ny comptena mobile monnaie anao de raha itsika l izy a de miandry aloha tsika de averina rehefa miteny le olona tena diso iny tompoko fa misy olona tsy mamerina eo amin'le fotoana mitsanana mihitsy izy am'le mandro le bandy le navoray 4 millions d'ariary iny le mandaikyle puce fa mbola hoteneniko ndray le avy eo de taperina daholo le vola aza manaiky an'le alefa vola am'zay izy orange monnaie am'zay volanareo zao nohaniko daholo le vola zay nakasambo raha irevy tao anatin'ny ray alina le karaha nakasambo raha de mirevy miaraka amin'ny kamany any izy zany aza idirana synody izy fa natoro tsara vidy le toka farany zay lafy vidy be reny niantso mpandekama be da be nazy vola tsy napitsony iny nandefa mihitsy enao raha natsona hatramin'ny maly tsy mandeha mihitsy ny telefona anao niova ke procédure tato ampiasany nalefa orange monnaie daholo mivolana rehetra karaha mateko volana tonga de nalefa oay le aza fa misy an'le ohatra zao iny de iny koa zany tenenina amin'olona hoe aza manaiky an'iny mihitsy hoe nisy olona nandefa vola izao etsy na tapitrisana tsy haiko ao amin'ny comptenao de antsoia ny ity numéro ity fa le izy ohatra ny anaranarana sinoa zay foana endratendratra tsisy le izy ka ovy le estrade sy akondro mitsangana am'le endratendratra leny am'le cérémonie mpanjakana sy ny cérémonie privé ka manka prestataire endratendratra any amin'izy any akako 19 any amin'izy mety apety ty zavatra ty za tena mijery zao ohatra ny aéroport ny vato miezaka ny tsy ho endratra misy ny eny miezaka ry zareo tena miezaka fa mbola be endratra iny endratendratra de manome ohatra nefa ao anatin'le le bon exemple viento tsy haiko any a Dubai zay dina lena farany teo dia tsy misy jerijerety zany mbola sy tonga ihany letana skany fa zany Safidianareo teknôlôjia farananao sy ny zanakao amin'izao fidina mpianatra izao. Fihenam-bidy hatramin'ny 5,7 pezon no azonao rehefa mividy smartphone na tablety ianao. Ary mbola miampy cadeau internet 200 méga isan-kerinandro mandritra ny 3 volana. Tonga vaingana ny amin'ireo toeram-pivarotana Orange akaiky anao. Mavitribitrika ery hiditra hianatra. Orange. Shell no azo antoka noho ireto antony reto. Voalohany, fitaovana voamarina tsy azo angalarana no ampiasainay amarana solika. Faharoa, avo lenta ary voakojakoja ara-dalàna sy ara-potoana ireo fitaovan'ireo. Fahatelo, voaofana manokana ny mpiasan'ny Shell hitandro atsakany sy andavana ireo tombotsotra rehetra hanomezana anao ny fatrana solika tena izy. Ary farany, mifanaraka indrindra amin'izay nidinao mihitsy ny fatrany solika rotsakay. Ireo no antoka ahafahanao matoky tanteraka ny Shell. Ampilamina ny sainao, any amin'ny Shell ihany manjifa solika. Tibanao softy-to azafady. Merci. Ay, softy-to. Ahoana zany mifandehan-to sao? Tony no tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevana. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy-to anao zany. Merci rangahy. Sao de mba misy WC azo kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softy-do. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Tombola lehibe ho amin'ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Orange. Mazaho ordinateur portable 20 giga octet isam-bolana mandritra ny taom-pianarana, kit M0 ary kitapo efa feno fitaovam-pianarana sy tolotra be 10 000. Mandray sanjara ary mampidira fa anarivo ariary na mihoatra ary mandefa SMS maimaimpona any amin'ny 906 hoe mibosy. Mavitribitrika ery hiditra hianatra. Orange.
efa iminareo ve rakizy pomo be ary zato ye ary zato a dia efa mahazo goûter matsiro be amin'izao fitomboan'ny taom-pianarana izao bolo kids les biscuits feno chocolat zato ariary monja salto 3 lay biscuit ny carré kotzany zato ariary koa ataovy be dia be ary ny goûter dia ny mbola ariary zato ny bolo kids salto 3 fa saudelany a Tombola lehibe ho amin'ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Orange. Mazaho ordinateur portable 20 giga octet isam-bolana mandritra ny taom-pianarana, kit M0 ary kitapo efa feno fitaovam-pianarana sy tolotra be 10 000. Mandray-sanjara ary mampidira fa anarivo ariary na mihoatra ary mandefa SMS maimaimpona any amin'ny 906 hoe mibosy mahavitribitrika eriditra hianatra. Orange. Efa nampiasa ny lessive manicelle ve ianao? Savony ranony manamora ny fanasana lamba. Mahavita lamba 10 koveta ny tavoahangy kely 300 ml iray ary tena mora ampiasaina. Araraka ny fatrahoana lamba iray koveta, alona 10 minitra ny lamba, kosehina mora fotsiny, kobanina dia madio sy manitra tsy misy ohatr'izany ny lambanao. Sady manala ny loto rehetra no miaro ny lokon'ny lamba ary tsy manimba-tanana ihany koa ny lessive manicelle. Ka andramo ary e! Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Manampyatsika ny fiainana selo 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 misy maro isafidianana selo 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 na fiasana na fianarana selo 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 Marqueur, stylo, porte-mine, feutre correcteur, signe maro hafa-ko hitanao ny amin'ny faritra mahazatra anao. Selo afara samy stylo. Vous êtes bachelier, IEP Altitude Education, partenaire des grandes écoles internationales, vous propose les filières sciences politiques avec IEP Madagascar, management et entrepreneuriat avec Altitude Business School, communication et journalisme avec Latitude Madagascar. Concours d'entrée ce 27 septembre 2022. Site web www.iepaltitude-group.mg, Facebook IEP Altitude Group-Education. Tsindzinoave. Ireto ve no tovonantsoa? Tsy tovonantsoa rehefa tsy ampy vitamine sy sira mineral ary calcium. Ny koba aina ve no tovonantsoa? Ary ny koba riaina? Ny mosy liaina koa ve? Fantary ireo vokatra notovonantsoa, ny vokatra mitirizaza rehetra dia notovonantsoa avokoa. Koba aina, koba riaina, mosy liaina, misy vitamine dimy amby roapolo be zao, sy sira mineral, calcium ary fer. Sakafo feno, misy ireo otrikaina ilainy zaza amin'ny fampitomboana ny vatana sy ny saina ary mampiakatra ny hery fiarovana, voamarina ara-pahasalamana. Nutri-zaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Tsy misy ny tonga lafatra, saingy izany no mampiavaka antsika. Asehoy ny maha izy antsika miaraka amin'ny collection vaovao novokarin'ny Aigle d'Or sy les stylistes Fantadas Tatel Air. Tongavy any amin'ny magazay, asehoy ny mampiavaka anao. Sahim rehare, misy ho an'ny lahy sy ny vavy, ny lehibe sy ny ankizy. Vokatra natao an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ary vita avy amin'ny hoditra 100% sy vita malagasy 100% hatrany. Ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba hahafantaranao ireo vaovao farany. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Keo ny WhatsApp amin'ny 033 65 00 966 zay ve le izy mantry amin'ny lafiny teknika 033 65 00 966 efa tsika miantso amin'ny WhatsApp miaraby. Allo fanjaratsika zao minitra miresadresaka fa zay ny hevitray aloha amin'ny ankapobeny. Miaraba tompoko. Salamy. Raha soa anareo rehetra raha dia tanonana mandrakariva ny fiadanan'ny tompo fa elaela kely sy tapahoana miaraba mandraka miaraba daholo ny rehetrarehetra aloha ny mandrivotra kely an'le resaka resahanareo resaka fikarakarana papera sy ny ara-panjakana sy ny voarivotra teo daholo moa zany na privé na fanjakany fa le izy ny tena marina be le resahanareo ny hoe olona tsy tokony hipetraka any amin'le toerana no mipetraka any dia lasa manjary manaonao foana le izy nanao taratasy ara-panjakana ny tenako dia efa vita le izy rehefa avy eo amin'izay ampiditra an'le izy any amin'ny toerana hafa anankiray
zavatra disoka ilay izy raha koa tsy namaky. Dia hitanareo amin'izany zao ilay izy hoe le nataon'le olona tany amin'le nanao an'ilay izy ny diso, dia ny tena koa maky rahateo dia lasa manjary mizahatra be dia loatran'izany zany simba rehefa ohatra ka tsy mahay mitandrina isika. Ilarana daholo ny zavatra rehetra Fransisy miresaka filaharana Fransisy eo any amin'ny banky na sisy. Tao amin'ny WC tao Analakely omaly, ohatran'ny somary nalahelo any nampime ahy ilay izy. Ilarana ny WC foritra ilay vehivavy, lasa izy maka ao amin'ny lehilahy dia ozy izy azafady to fa tena tsy zakako intsony. Mariny azy. Zavatra ohatran'izany zany ilay izy hoe maninona raha jerevantsika amin'ny ankapobeny mihitsy ilay atao hoe fotodrafitrasa sy ny mahamaiky ny olona fa tsy mihazakazaka any amin'ny zavatra tsy mahamaiky ny olona isika dia manjary lasa mipotika ihany ilay taranaka angery zareo ireo no avy ny firenentsika aoriana kely eo hoe andao mba jerena ny fianaran'ireo ankizy ireo sy ny momba an'ireo ankizy ireo fa manjary rehefa tsy jerevantsika amin'ny antanatohatra rehetra izay tokony zara manandrify ny ankizy dia milaza marina aminareo fa rehefa kelikely ny ankizy tsy andratrony fa andeha hanao zavatra hafa izy rehefa tsy afaka baky izy na afaka baky izy heritaona izy tsy mianatra tsy azo ny diplômany tsy azo ny dosieny lasa izy manao zavatra hafa dia menatsiny ve ilay ankizy amin'izany makasitraka dia mirary soa anamafisako an'izay hoe ny saina malalaka tsara hoenty mandray an'izany fanamariana rehetra izany matetika no tsy ampy fa malaka kelikirina loatra ny tompona andraikitra sasasasany rehefa resadresana ny momba azy zay no zava-misy io tsy isy hoe ry amoron'ny rano sy ny reantsisy ny rano sy any anaty rano fa toe-tsaina kapobeny izay teneniko allo araba tompoko araba tika rehetra ao tsara daoly entoko mba misy tettetatiavitra rangary marina mafy fa mba nisy raharano jena tany entinanana tany tamin'ny farany herinandro teo fa inona ihany ty RN ety ve ho potehina tanteraka sa ahoany RN 1,5 izy tsy tafarina tsy amboarina ve vo etsy Ambomalasa ange rangary ka hatrany akaiky Moramanga any ty mahatsarafina adiny 3 mahery vao tonga Moramanga adiny 4 vao tonga any Andasibe Moramanga tanina tena grave be Moramanga tanina rivo ka mba manay indrindra le ao malaky ono raha mbola teona hoe maninona raha le camion maninona raha hoe amin'ny alina le camion valena fa le tômôbila tsotra sy le citerne reny any mavela mandeha toandro fa tena laona mihitsy le olo zany mijaly any amin'ny lalana tena mba tisy mba mampalahelo any rangary marina zay fa dia mba miantso ny tompona ndraiky rangary mba jereo zay fa dia avela zavatra zao fa izy io efa mirary soanareo dala fa mahereza makasitraka tompoko za tena miresaka foana eto amin'ny ankapobeny rehefa misy ny hevitra mivoaka ary ny namana Lazara Zaferson zay teneniko an'izay foana teneniko tsy izy no teneniko fa ny heviny zay zavatra ho resahantsika hitadiavana vahaolana ao an'ity fireneny ity dia efa nytenen'ny Lazara Zaferson daholo Bandina rangaha tena tsoroko manana n'ilay atao hoe vision fa le charisme tsy tao amin'ny miarabe dia resaka hoe satria misy fotoana raha ny resaka hoe misy olona tsy tokony hipetraka amin'ilay toerana nefa tonga any ankapobeny resaka zany dia misy dia io eny ankapobeny resaka io ny général Ramakavelo moa zany efa miresaka ny foana ny miresaka fanabeazana hoe olona tompona ndraikitra ny tadiavina fa tsy olona tompo-toerana netim-boan'izy io mantsy ohatra n'ilay resaka hoe ohatra hoe mianatra zao ny ankizy dia hoe nareo nge tsy reo rehefa mianatra dia tsy voatery hoe izay asa ny anaranareo no ataonareo fa aza mifidifidy asa dia ohatra ny ohatra izay zany hitako hoe somary nanimba n'ilay izy koa tateo aoriana hoe tsy mifidifidy asa fa rehefa mahafantatra olona ka matafiditra ilay olona ao amin'ilay asana dia zavatra tsy manandrify ary na zavatra mety tsy ho hay ary dia efa hoe io aloha misy asa dia io aloha no misy ka lasa volana lasa alohan'ilay asa zay mantsy naroviana ny asa ny tokony alody izay vao vola lasa tsy miraharaha nininona ntsony zany ny ankizy miasa teo aoriana ary lasa le izy lasa ifanabeazana mifampita hoe tena miasa ny esana ihany atao fotsiny aloha izay esana fa rehefa mahazo vola dia mba zay dia lasa tsy misy mieritreritra nininona dia simba daholo ny ankapobeny resaka amin'ilay filazatra kody constat absolu ny anazy zay constat absolu hoe raha vao mbola mitenitsika fa hoe nahazo toerana kosa lahy tonga eo fa tsy hoe nahazo kosa le toerana nahazo any lahy dia mbola tsy mety io tiako tenena amin'izay le asa sy le production eo amin'le asa no ilaina aloha dia avy eo miresaka amin'izay fa ohatrinona le izy fa le ohatrinona le izy iny azo anajanona le asa
hoe tsy mety kosa raha zay le karamy afaka miteny an'izay Allô, fa misy na Allô? Miarabanao. Miarabanareo amin'ny rivotra mba hiditra kely amin'le resaka hoe administration teo Amin'ina moa zao matoa ianao zany misy reny olana rehetrarehetra reny rehefa miverimerina hatramin'izay le izy dia tsy mahay tsika ny anton'le tsy fahaizana dia vokatry le nepotisme sy ny kolikoly fa ame ohatra nareo hoe reo hôpitaly fanjakan'ireo ohatra ny hoe ny rangy amin'ireo tantanany vahiny ohatra ny hoe meo ankarana dia le compétence zany hoe dokotera sy ny paramètre sy ny rehetrarehetra ao ihany fa le fitantanana ary ambony ariky tsy ny meo vahiny nge fa tena teneniko anareo fa ny avana la Réunion sy Maurice ndrena no évacuation sanitaire makatỳ Madagasikara fanontaniana ray fotsiny apetraka aminao mihaino ianao mbola avy ianao fanontaniana ray fotsiny raha izay teninao lasa izy raha izay teninao faran'izay zary zao to tafiditra ao anatin'le loha hevitra zay ho resantsika tsy ho ela hoe ilaitsika avy mivahiny sa tsy ilaitsika dia valiny za mame valiny anavy etra ny ilaitsika dia raha ilaitsika dia ahoana ny fomba ampiasainga ny vahiny ndray le vahiny là il y a des couillons chez vous il y a des bons il y a des très bons il y a des imbéciles c'est français mihitsy c'est quoi déjà les couillons là couillons c'est des couillons ahoana tsara papa alors ilaina mivahiny ilaina 25 amy Salomon aiko maitsitsika zay masaka asa matahotra ianao minao fotsiny any zavatra ny azy mangalatra feza ahoana moa ry goty le hira anankiray le hoe aniza indray sarotra be zany komantatra anao zany le tronc fotsiny tena tonga de fantatra iny boudoir tomangingina mieto inona le anisa le izy inona re mandasy lolo hoe sasa mitomany tatakabyaby ny fambony aotka voay androsy vezay fa misy resaka varosy raha sitraka adinverlay le nosy famita mitoto retika vahiny no atolotra ka iny any amin'iny fa neniana andravolana fenomanana ka hitatakiabo mpamorona andravolana fenomanana papalora nitarika aravolana fenomanana dia anisan'ny tao anatiny hitatakiaby tsy anabaviny tatakaby aza le vehivavy fa misy velotso anankiray koa izy zazamtomany iny ahoana volana tena namako iny raha volana natonga ravolana fenomanana raha volana fenomanana papalora misy velotso anankiray koa le zaza mitomany ohatra le ataony tanoa sasa mitomany angina sasa ty babanao e mbola netarika joary mbola hafa ndray koa ny azy niaraka nendra zafika fotiny azy ny alotsy tapaloriny tsy lambotinambondrony inona matezitadzy Allô, Ayan miverina indray amin'le resaka administration amin'le asa fantakana eto amintsika zany mba le izy zany tokony mba hitady hevitra mihitsy izy io mifanatsarana fa mahavetatra loatra le formalité administrative ary izay ange mahatonga an'le olona mitady lalana amin'ny miolakolaka any ambanin'ny tany le faharoa zany le piasa mba motiveo dia amin'izay resaka piasa izay ihany ho an'ny aty amin'ny tsy miankina mba harao masy le hoe miatra tokoa ve le lalàna mba fikarakarana ny avantage amin'ny karama sa tsy miatra fa hatramin'izao ka tsy hita any amin'ny tsy hita loatra any mihitsy le zavatra ny fampiresahana tamin'ny fanjakana iny efa hiatra ny lalina zao nefa ny ty zavatra miova nefa mandeha any ny volana ka dia mba manaitra ny tompona ndraiky za
fa dia izay zany fa dia izay le mahatonga an'le zavatra be dia be nyresahanareo teo moa manao an'zatra rehetra zao le ampiarahamonina misy atraikana amin'ny fiainana rehetrarehetra eo fa dia mahazo to daholo tsy mpiteny tsotra fotsiny fa efa anakiefatra ny hitako ato mikasika le fifamoivoizana avetsy amin'ny rokady sy ny vovoaka avy an'ala mahitsy azahoana ny fitrangany eo zany fa dia misy hoe tsy nihetsika adiny iray le namana crono amain zany dia izay ny tsy hoe rokady an'ala mahitsy rokady sy efatra izy ato fandraso asisika eny tompoko amba le anala mahitsy mahitsy anala mahitsy mahazatra eny tompo miteny anazy ia misy vaovao raha ty ambarao hoe karaha tsy matokolevely in'izay miakatra anakitasy be tangaraka ireo anosy be mampalahelo ino fepetra tokony raisiny mandoa frisiko rehefa tratra manao izy a zay vao sinambotra rehefa tratra manao ratsy vao sinambotra misy polisy mametrafy elana critorpolice ihany koa zay tsy ala anao anome karama zay moa anao zay tsy ala zay polisy tsy ala mijaly zay vahoaky be zay mary madame nakako mijaly alohanay andehoany komory zay io agny tsy mavely manao banany agny io banany tena marina andehoany komory koa zay tsy mavely manao mangahazo any loso aza mandeha jerenareo tsy fandifalemana ty tena mijaly marina mihitsy zany ka teny efa antsoavo eto io marina zany misy namana ny laza whatsapp avy any ivelany hoe afaka ataoko ve ny miditra ozy amin'ny whatsapp dia ino fa efa voaraina iny fa misy faneho-kevitra ozy nandray mialatsina efa somary sahiraka eny za tsy ametsina anazy moa zay foana amin'ny fomba fiteny zany ka ho ataoko amin'ny teny vahiny le izy azona atao ve tozako tsy manintompoko the King Charles zao asehoy mahalelanao asehoy mahavehivavy anao raha navita zazy ianao dia asehoy fa mananjanaka ianao miavy tonga amin'izay zavatra zay zany dia hoe mandehana zay tsy manana kara-panondro manao kara-panondro azero mananjanaka dia amboary denio ny kopia asehoy fa tianao ny tenanao dia aza mieritreritsa mihitsy ka za tsy anao mihitsy fa sao dia misy manao doublon any ny anarana ka indesaka politika daholo zany tsy mitondra ninona ho anao manokana io zany fa ngabetsaka kosa moa ny olona lasa hovoizina hoe tsy anao zahay ohatraohatran'izay le izy ange aleo dia atao mazava tsara aleo dia menazy raisiko hoe njakasona zao meno tsara eny ambony taxi be mandehana amboarany kopia an'le zazy iny raha tsy manana kara-panondro ataovy le kara-panondro manao fivarotana manao francis francis ilay kara-panondro materiel ahoana ny anao ino ny anao masiaka eo malelanao efa nasiako le izy fafa barakako tozalahy zay hoe amboarany kara-panondro hoe manamboara zao ny kara-panondro ilaina fony mandrakizay mandrapahafaty mandrapahafaty ilaina ny kara-panondro efa miteny azy zay tapitra toko zay tsy maniafa zay loma mahitinareo am'izao fotoana zao ne raha ny vaovao hitako omaly zany mipetraka ho sita hoe antsotra ka le mpamboatra le kara-panondro no mitohany fa tsy ny olona mitady kara-panondro valo volana zay nametraka demantana kara-panondro eny amin'ny commune Talatamaty dia manontany le tompona andraikitra ao foana le taratasy nohatrany tsy misy omaly le kara-panondro nohatrany tsy misy finaavana andehanany olona andeha anamboatra misy am'izao ny kopia aloha zany manao aloha zany mahavita ihany matevina be le taratasy photocopie le tsy firaisana voalohany anaovana kopia rehefa mba misy aloha manao salama miresaka an'le resaka administration nareo misy resaka misy lazarazafay fany teo
tsika nareo moa afaka manasa mpanao politika ohatry sa ahoana satria tena afaka ka ny solution eto Madagasikara asa raha raha manatsaina ny olona dia nikely daholo fa nikevitry misy Lazara Zafiantsova tena misy zavatra azo raisina ary tena révolution ohatr'izany dia davina eto amin'ny firenena raha ny hevitra aloha tena mila zavatra miova mihitsy eto fa resaka rafitra satria raha tena otromena le napetraka ny fanjanaka ny hananjanahana asika amin'ny resaka ekonomika sy ny dia manentana ny olona rehetra zany mba eno kely ny fanazavan'ny misy Lazara Zafiantsova rehefa anina fa tena mila miova amizay fa tena faratapo mihitsy ny tena tsy fetezana eto amin'ny firenena zay ohatra ny tiko ambany no fa ota zahantsika ho taterina izy ho taonina izy zay verena kely re olana karapanondro ny revolutionna teo hafa tena olana mazoto le olona na io copie io ara tena efa nazoto ny olona nao satria samy matsapa hoe nday andro any ilaina foana tsara fampisaotako mahitsy ve zany mba saika gataka le limaison le 34 nareo zany zava tena tsy hoe tsy tapaty mihitsy azafady 034 30 87 87 966 034 30 87 966 zay le resaka tsy fandriam-pahalemana koa tena resaky tena eo anosy be oa tena misy olona tena tsy manao atsy mangalatra manendaka an'le olona metseny reny eo zany tena de mba tokony asiana andro masina de tokonao teny mapolisy mazandary mary tena mijaly le olona satria rehefa anaty le fotoana sakotro favirodraka nefa ianao zany efa matsiaro hoe sahirana le rony nefa maka fotony hoe tsy amin'ny anto efa ividy le zavatra vidinao ianao vao hitanao hoe tsaony vola ao am-posinao fa tena kara jereny sao de io nitarika zavatra tsy lama sika mba tonga le olona manao an'le fitaram-bahoaka izy satria le olona tsy matantotsony an'le zany zavatra manjoanao ianao efa sahirana efa sorena am'le fiainana mbola misy an'izany manjoanao azoko le fototra le olana teo de tian'le olona tenenina teo ny vaovao omaly amty gazety ve marina hoe nisy nanao foana ny classe de première ny établissement sasany vokatra lay fahakelezany mpianatra ao am'ilay klasy amin'ny klasy ambonimbony zany miverina tampoka io fa test marina ihany mianika tantera fonction ahoana ozy le honorage io malelana ouais tsy fanao ilana tena efa naseoko le tsy fa baraka zany ka teny ratsy anga misy teny tsara zany satria zao isato manaraka vaovao tsy anareo de hoe marina ihany ny scientifique ny mpitsara am'le hoe atranona aloha le ino fanaovana kaopy manara vaovao tena amin'ny andro farany vao misy ny hoe miazakazaka hoe atao ka eny ilanan'le miakatra tiany ao amin'ny SMM miakatra tiany ao amin'ny fitsarana de miakatra tiany ao amin'ny tintin de miakatra eo koa i Lazara Zafiantsova fa tsy ampy raha tsy tambalorany ray maneralelana amin'ny hiritsika roa ay atao asinay be so asinay feo faharoa fahatelo mifanazava tsara ao tonga vary manazava ny olona ny ilaitsika fa tsy le olona samy mifandinjeto ny ilaina amin'ny fanazava eny marina zany zay mihitsy amin'io tsy misy kalony fahiny sondre le amin'ny 25 io ny teneniny fa io tsy maintsy foizitsika io Jackson milady Salomon 25 sa fa mady Salomon c'est le manao Michael Jackson rovina baolina ataony elzeko plus amilady amin'ny efatra eo mamasina tongava amin'ny fialanao de hoany 5,000 ariary ny ay ve za amin'ny roany efa tonga ao satria elzeko hoe tsy aminay eto tanany ay marina zany mila mifampiantso kely raha pitso
le fahazavana tiako tenenina am'le ohatrany hoe digitalisation de matérialisation sy ny sisa ho anay zany a niditra tany Dubai sy mivoaka tany Dubai a 2 minitra de vita tena hoe amoraindry zareo fa saingy zao rehefa voatia Madagasikara fotsiny ianao de efa fiché de tsy manahira anazy loatra tsony aminao mandalo anao de sely mijery anatin'le caméra zay de mafimafy tsy militaire zany resaka anao problème tsisy cohésion mangalatra telefony sy raha tsy mivolagna mafy problème an'zareo a tsisy cohésion zareo io fanjakana force ny présence eto Antananarivo eto zay mahatonga ny tsisy raha manjary eto misy inspecteur général de l'état avy raha secteur zandary tsy afaka idiran'ny polisy nefa de jereo ny effectif ny police nationale maigre mahia ka tokony raha tokony fanampy reo za tena mahety na fitaovana tsy ampy police nationale reo ame mpangalitra indray koa tsaratsara kokoa noho ny anjareo ka mila diniana zay fanjakany tsara be izy makasitrike za ohatra le zazakely mahita sary reny de ataoko le izy de jereketo de le fanamorana an'le administration zay a ny firenena tena mandroso de miezaka ny tena manamora ny administration tena zany tokoa aloha azafady hoe misy ve ny inspecteur général de l'état mijery ny administration ohatra ny omdazo hoe efa intelo ny tokavany inspecteur de finance raha tsy diso raha vao misy volam-panjakana lefa amina sehatra anankiray de tsy maintsy manara-masa zay misy zay karak'le sampany allo eny tompoko arahaba tompoko mafimafy mipandekama ony maninona tsisy miteny mafimafy kosa ianao e amboipeno tena mamy be mitsy feonao finarasanto tsy ratsy ny fifandraisana fa ambany iva be zahay aza manana fiainony eto lay lalana eny amboipeno hoe a lasa tonga hatrany amoronakona miakatra vetia akaikina Ambomangakely de lasa lalan'ny camion taorinany fitaterana ny matériau nanamboarana ny bypass ka lasa lamasaka de nefa tena mampihina mibovoka ny olona ny antony ny etahan'le lalana zany azo rolaza irolena tsara fa saingy fary laky vokotra bofobofobofo ny fanirina zany ohatra ainareo tsara ny any votovorona miakatra vety amin'ny cure miakatra makerel club tsy haiko izy manahona izy ao zao fa io de 4 metatra sisa mba afaka mbo hoe raha vita io ankehitriny raha nijery izay any ambaniny amboipeno iny de misy pavé namboarina tsara de tsara eo am'le mpanamboatra an'le seza sy latabatra vato reo be kavanana de miakatra de tonga amboipeno milay be le pavé ka azo atao ngeny manao an'iny pavé iny miakatra vety amin'ny lalan'ny rally le mivily akavanana raha vo avy aty Ambomanambola de miakatra makany amboipeno iny atao pavé na ohatra zany de efa mba tsy de manana fa ny tena le trano le olona reo le akizy ty le sekoly a mena be mena ny tambohany zareo sy ny sisany manoratra amin'ny tamboho ny olona manoratra amin'ny taolona ny olona hoe fisepotry ny vovoka izay nihinana farelaka teny amboipeno izy amsivy izy mety le pavé ve tsy efa hirandrija raha manataona tsy nela be anao izy nira pavé kamisy fa tena marina tokoa aloha zany vatsivatsy raha indalana fa misy pavé zao teny amin'ny rambelo eny de misy pavé miakatra le ry am'le teneniko teo miakatra vety amin'ny bypass miakatra de misy pavé avy any amin'ny fiangonana FJKM Amboropotsy a midina mankaty amin'ny la pertinence faralaza milay tena milay tena milay tena milay tena milay
Efa hitanao ve fa misy endriny vaovao indray ny Nickel? Misy habe 520 mililitatra izy zao. Kely sy mora, ary amin'ilay kalitao efa tianao hatr'izay ihany. Ao liquide vaisselle anti-citrance vanille, ao koa ny spray désinfectant multi-surface. Azonao jifaina eny amin'ny faritra mahazatra anao reo a. Nickel, manakaiky ny mpanjifa. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Mitady asa ve ianao? Mitady lehilahy 220 taona, mahay manjaitra sy mampiasa machine à coudre industrielle ary manandraikefa amin'ny asa tanana. Mahaliana anao ary izany dia antsoy ny 034 37 022 11 na 032 12 022 11. Tibanao softy-tout azafady. Merci. Ay, softy-tout. Eona zany ny fandeha antoy zao. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy, nefa matevina. Ay. Marary kibo zany. Alors ngamba indramo kely aloha izany papier toilette softy-tout anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC azo kely aloha zafady. Nazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft-Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Efa inareo ve rakizy? Promo be? Ariary zato? Ariary zato a defa mahazo goûter matsiro be amin'izao fitombohan'ny taom-pianarana zao. Bolo Kids, les biscuits fun chocolat, zato ariary monja. Salto 3, les biscuits carré coxane, zato ariary koa. Ataovy be bebe ary ny goûter. Dia ny mbola ariary zato ny Bolo Kids Salto 3 fa sody lany a. Mitady asa ve ianao? Mitady lehilahy 220 taona, mahay manjaitra sy mampiasa machine à coudre industrielle ary manandraikefa amin'ny asa tanana. Mahaliana anao ary izany dia antsoy ny 034 37 022 11 na 032 12 022 11. Efa fantatrareo ve fa fety ny ankizy eny magasin Aigle d'Or rehetra amin'izao vakansa zao? Isaky ny asabotsy ny 13 aogositra hatramin'ny 17 septambra izao dia safidian'ny Aigle d'Or izay ilain'ny ankizy rehetra amin'ny fidiran'ny mpianatra. Fa sady azo kiraro, kitapo, trousse vaovao ny ankizy no ilalao iaraka amin'ny mpanentana ary mbola azo cadeau coffret bonbon, joliment bon. Tongava any amin'ny magasin Aigle d'Or akaiky anao ampifalin'ny Klonge. Bonbon JB, joliment bon. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. En plus, une large gamme au choix. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre, correcteur et bien d'autres encore. Disponibles dans les magasins les plus proches de chez vous. Stylo, en classe comme en bureau, tout simplement le meilleur des stylos. Aleo tena amin'ity resaka angovo ty ve anao leo an'ity délestage ty ampiasao ny produit GAD source d'énergie. GAD source d'énergie misy kit anti-délestage raha te hiala amin'ny fatapahan-jiro matetiky anao. Misy kit solaire plus booster, kit solaire afaka mandeha foana io na dia ratsy aza niany. Misy générateur autonome angovo maleo tena tanteraky io. Raha mahaliana anao reo retraretrareo dia antsoy ny 033 71 457 71 na tsy dio ny Facebook énergie GAD. GAD source d'énergie. Ny fikambanana jiafy marindrano dia efa manasa anao amin'ny fampirantiana karakarainy ny 16 sy 17 septambra izao amin'ny 7:30 amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Famelabelan-kevitra sy resadresaka ho an'ny tanora, sexualité ny zoma 16 amin'ny 3 ora, resaka moly lerany sabotsy 17 septambra amin'ny rora sasany. Tongava maro fa tsy hanavahana an'izan'izy io, maimaimpoana ny fidirana sy dio ny page Facebook Marindrano. RDJ amin'ny maraina. Rivotra. Mandray vahiny? Misy vahiny valovotaka efa pakabararata tsy naritra fantatara tamin'ny olo. Nivokany ny dama le hoe tsy miroro fotony anay zoky dama ny anay be milanga nefa navadika tsy miroro misy tamin'izay nihira azy aloha dia mahafinaritra mijery an'ilay klipy anosy ianareo. Ia. Ane? Tonga dia teny izay. Ale vazo ngany. Manahoana daholo ary. Manahoanareo ve nareo efa tompotrano efa tsy mihono fotsiny. Ny diafy marindrano izany tonga eto amin'ny fandaharana rivotra an'io a. Ho an'ny tanora ty resaka ty dia ho an'ny ray aman-dreny dia ho an'ny mpanabe ho an'ny olona izay liana amin'ny resaka teknôlôjia sy ny resaka fitoriana filazantsara. No ny 10 taona ny diafy marindrano izany dia manao fampirantiana izay ao amin'ny Le Pavé rapitso raha afaka pitso
zoma 16-17 septembre amin'ny sivy ka hatramin'ny 5 le iny le pavé marina fa hoe lafolafo le pavé fa mba mora atonona ny olona dia izay ny itiavany an'le izy mora atonona mora hita sy akaiky centre ville dia izay mahatonga azy dia fa tsy azo natao teo amin'ny toerana zany filazako azy toerana malalaka aty Kalamanjana ve le izy aloha somary ohatrany hoe misy intimité kokoa le ao anaty trano angamba dia izay no nahatonga azy misy loha hevitra maromaro koa resahana amin'io any tanora io mandresy anazava io natao le loha hevitra somary manavy ny olona kokoa ny fakanisana amin'ny toerana anankiray toa an'le pavé zany avaizany miditra avy eo amin'ny devant be eo tonga dia eo direct eo amin'ny vao miditra eo amin'le pavé dia le voalohany indrindra eo mahakasika ny fandaharam-potoana amin'io fankalazana 16-17 septembre io zany ohatran'izao le izy ny fampirantiana aloha zany manomboka amin'ny sivy hatramin'ny 5 maraina hatramin'ny 5 hariva ny zoma sabotsy iny amin'ny toy foana fa ny zoma maraina amin'ny sivy no fanokafana amin'ny fomba ofisialy an'ilay fampirantiana dia ny hariva kosa misy fandefasana ireo fandaharana marin-drano ny fandaharana marin-drano hoe sexualité ny lohahevitra dia arahana resadresaka amin'ny tanora dia misy mpanabe tanora hitarika an'izay resadresaka izay dia ny asabotsy kosa misy fitaom-piderana zany hoe fisaorana an'Andriamanitra noho izay 10 taona izay amin'ny sivy dia ny hariva amin'ny roa sasany misy mini conférence hoe resaka moly le rà dia ao aorianan'izay misy fandefasana an'ilay fandaharana marin-drano hatrany hoe teknôlôjia izay ny andindininy momba ny fandaharam-potoana zavatra telo lehibe zany momba ny firaisan'ny lahy sy ny vavy momba ny fitorohana sexualité dia fa momba ny teknôlôjia vaovao firaisan'ny lahy vehivavy marihina be mihitsy zany ny sexualité zany izay tenenina amin'ny hoe firaisan'ny lahy sy vavy mazava loatra hoe iny moa natikana zany amin'ny teny gasy fa tsy maintsy izay ndao fa lalana koa mety raha ohatra ka mandinika nareo dia ireo angamba ny tena isan'ny tena olan'ny tanora nefa ny ireo telo ireo dia izay mihitsy ny tena nasana ny tanora sady misokatra amin'ny be sy maro maimaimpona sy fidinana le izy tsisy fanatazan-drakotra raha ohatra moa ka afaka hanohana ny diafy marin-drano dia vao maika tsara satria mbola tsisy mpanohana loatra izay azonareo koa tika le marin-drano horizontal dia ohatr'izay koa hoe tsisy mitongilana na dia atongilana ara ny rano ao anaty tavoahangy dia izy mahitsy foana dia ohatr'izay koa ny tenin'Andriamanitra hoe na mikorotandrotana ara n'izao tontolo izao dia mahitsy be foana ny tenin'Andriamanitra ohatra fanontaniana hafa moa zany io zany zao hijanona eto Antananarivo samy mparitaka ny tena ataony marin-drano mantsy zany ny diafy marin-drano dia mamokatra fandaharana amin'ny fahitalavitra izay mbola tsy hovoaka amin'ny fahitalavitra izy amin'izao fotoana izao fa dia marin-drano ny anaran'le fandaharana fa efa misy fandaharana maromaro vita izay marin-drano izay fa 18 émission izay izao fa androaninareo vao tonga taty andrano izay vao tonga aty fa 20 sa fa 20 zany zay zao fandaharana fa 20 afaka jerenao amin'ny Facebook pejy marin-drano le izy zay fotsiny dia fahitana azy eo makasitaka anareo hijery zay mahaliana mako zany hoe momba sexualité momba ny fidorohana momba ny teknôlôjia vaovao be za koa mantsy lina ndao any tongava daholo tongava daholo amin'ny sivy le izy manomboka ao amin'le pavé Antaninarenina zoma 16 septembre amin'ny sivy manomboka amin'ny sivy hatramin'ny 5 hariva ao foana rapitso nge zany rapitso sady raha makany nge dia afaka mijery an'izay fandaharana efa misy eo alohany misy afaka hijerena afaka ohatrany hoe za mba hijery an'io momba ny sexualité io fa mba alefasy hoe dia milahatra eo zany moa ny antomatombola izy diffusenareo amin'ny télé eto amin'ny tanàna zany
le efa nitenen'ny teo le izy hoe mbola mila sponsor zay mandefa an'le izy amin'le fahitalavitra satria tsy mora koa ny mandefa fandaharana fahitalavitra dia izay mihitsy koa ny sokafanay anatin'izay fampirantiana izay hoe raha misy vonina anohana anay amin'izay fitoriana filazantsara amin'ny tanora izay tena raisinay. Ny fikambanana Josefa zany koa miaraka aminareo tsy hafa moa reny zany zao. Indreny mantsy mifandray manko zay. Joseph Dafy misy fikambanana Josefa. Club Josefa. Fantatro ka. Hira mostasy. Makasitraka ny fivaniananareo ny lazan'izay averendry mandeha hoe le andro fotoana sy ny toerana 16-17 septembre zoma sabotsy zany io ao amin'le pavé fampirantiana karakarain'ny diafy marin-drano miaraka amin'ny conférence sy projection ny émission marin-drano tsy dio ny pejy marin-drano. Ny tanora tena antsoina amin'izy io. Ny tanora fandray aman-dreny sy ny mpanabe ihany koa tena antsoina. Tena ilain'ny mpanabe mihitsy zany. Angina ka tsy lobavo. Ianao nefa nahavita an'izany. Makasitraka anareo mianadaty mirano miazaka anareo. Volaza dohany tsisy hoe adinodinonareo ilay izy tsy nisy ka. Danary. Saotra anareo. Miary dia mbola misy ihany koa ny vahinintsika ankoatr'izay. Ahoana lesandreo? Misy areto banda lava be. Etsy Afata fa za ihany finjery avy eo. Ihany finjery. Izy reo banda reo izy. Rehefa akaiky nareo mbola lava be. Izy reo banda reo bandy akamo. Izy alty lesandreo. Faly miarahaba ny mpiain'ny Abia. Miteny Mohamed Ali miteny io. Nina Elzeko polisy tonga vahiny eto. Nina ty zalahy. Rehefa avy niatrika ny raisiray tany hoany hoe nanahoana afaka amin'ny tantara tsara ny fandehany. Satria mafy ihany le manao bola milady lesany. Nanao ny tany moa zany. Voja lalao tany mafy satria avy ny orana tany dia milalao tsisy pression zany ny zay tany satria anatin'ny manafika ny Cameroun zay. Dia rehefa manafika zay dia mila tsy hidiram-baolina dia mila mamono baolina koa nefa. Kanjo moa zareo nitarika. Samy tanteraka ilay izy satria navita nanasala ny isa rairay tsika tany dia efa tombony le orana any ve mitovy amin'ny orana ty any tsirony. Ny tsirony tsirona Camerounais kely ny any. Misy tsirony le misy tsirony kely sady mafana no tsy ny tamatavy sady mafana misy sira. Cameroun moa zany ambony tsisy hoe ranomasina Cameroun any anatin'ny Afrikany. Tsisy. Tsisy géographie metry fotony. Tsisy ranomasina izy Maria aty amin'ny sisiny aty ny altitude hoe fa ny altitude ny Cameroun ambony sa ambany. Ohatra ny ivana Antananarivo le toerana lalaovan'ny zareo. Manaona ny fanantenana ho an'ny ty le lalao milahady ty. Fanantenana mitovy amin'ny tanatanin'olona ihany. Milalao tsisy pression dia miezaka mamono baolina fotsiny. Satria anatin'ny fivatoana zao joueur hatramin'izao efa manomana ny match ihany koa satria tsy moramora nanao an'izany hoe eto an-tanindrazana. Ezaka amin'ny fahafahapon'ny mpanohana ihany koa satria ireo koa anisany moral hoentina miady. Dia manantena satria efa nanomana zay dia manantena ny an'izay. Anao fa forme tsara. Manao le tanana ina forme tsara. En forme tsara ka. Manao contrôle tsara foanareo. Nanahoana aloha fandraisana anareo tany akoatran'ny hoe nisy zavatra nafinaritra fotsiny ohatran'ny hoe niraisin'ny gouvernoura nareo fa akoatr'izay raha vaovao tonga taty ohatran'ny nisy gidrakidra ihany ohatran'ny sambo rana pasy le tiny. Ile ka zany mpanao baolina ke mila mahay pasy. Fandraisana nafinaritra ka satria vao tonga izay dia efa niraisin'ny gouvernoura zareo tany Cameroun le izy. Dia ohatrany hoe tsara ny fandraisana zany niezaka nandray tsara ry zareo na dia somary sahirakirana ary amin'ny resaka rano. Rano tena hita problème kely tany. Tsy ampy rano reo. Ampy rano reo fa ny samihafa zany ny rano aty sy ny rano any izay ngamba mafy anazy satria mitsirony le izy dia somary matsabotsabo.
Za ihany ny olana tany. Hita ihany ve nina hoe misy mpilalao efa azoazonareo an-tsaina ve zany hoe mila tandremana ho an'ilay ina ty famaky an'io PUD ve ho ahy io e? Ie, misy ny ekipa moa efa anatin'ny ekipa zay dia misy tena hoe pilier foana. Fa lizy zay efa mbola taty Madagasikara zay dia efa nijerijery vidéo foana dia efa hita hoe tia ny tandremana dia efa naraha maso akaiky dia izy zay tsy dia afaka ihany tany fa jeu amin'ny point fort fotsiny izy mijeu amin'ny halavany sy mijeu amin'ny vatany zay fotsiny ny avantageny fa raha hoe teknika himatytsika izy. Milamina tsara hoe tsika amin'izao tiako tenenina hoe ny mpilalao tsisy maratra, forme tsara, tsisy olana. Mpilalao aloha hatreto salama daholo e. Efa niditra daholo ny zanaky ny mpilalao, niditra nianatra daholo ny zanaky ny mpilalao. Ero. Misy mitady cartable reo. Après ça milamina reo. Milamina kilalao zany azonao. Hoe zanaky fomba tsy mahazo cartable. Dada isoma la boule eto. Fa zanako nakamba la tsy mahazo cartable re. Milamina reo. Dada miantso telefony. Mbola tsy amkalike. Lama, il zikony reo. Azafady. Ina il zikony zikony ao tokotany ao ao penalty. Ao mianatra le. Ahoana le fanao? Coucou président. Milamina fianaran'ny zanakanay. Coucou président. Vadika sekoly penalty. Fa milamina daholo ny zanaky ny mpilalao baolina rehetra. Milamina daholo efa tafidy daholo. Raha tahiny moa zany. Tsy raha tahiny. Mbola tsy manambady. Arrêtez manambady. Mbola tsy Nina raha tahiny moa zany afaka soma tsara eny nareo izy moa zany efa adversy raha eritreretina miandry antsika eo. Ny aorinan'io raha ohatra ka afaka moa zany tsika e. Afrique du Sud izy zay raha tsy diso fa ny anaran'ilay club ohatra ny tsaiko. Za ohatra tokony miaraka amin'isa makany tirangamba antanenanareo manao baolina satria nareo miakatra kianja rehefa manao match satria amin'ny ankapobeny zany ny préparation psychologique na ny investir na amin'ny entraînement dia hoe momba moa ny mpijery ny mamasina dia mahatsara an'ilay moral fa misy fotoana migene ny supportage mpijery indraindray koa misy zava-mitranga hafa extra sportive alosy ahoana ny encadrement psychologique anareo mialoha amin'ireny sy ny fomba fiatrehanareo ny mpijery na feno be mamasina indraindray koa vitsy mpijery mamasina dia vao may ohatra hoe moral mety misy aloha izy maso ve moa akipy fa hoe ahoana ny fomba manomboka any investir hatreny mibozaka hatreny amin'ny fitavatapahana sur terrain. Marina zany satria ny tena koa anisany mpijery zay vao mpilalao aloha dia mahita tsara ny situation eny amin'ny gradin sy ny karazany eny fa normal aloha zany raha ohatra hoe hanomana match tsy amin'iny jour de match iny zay vao tena hoe hanomana moral fa ty aloha ty dia efa manomana dia ny resaka mpijery moa fijerena mpijery le izy miakina aminao ihany koa le izy sy mokondohanao raha ohatra ka alahelohelo eo anao dia tsy havita baolina eo fa mila positivena foana raha baolina hanomboka zany dia ay zany le sipako ery amin'ny gradin rehefa laza izy fa eo fa zany mihitsy le izy telefônina mihitsy indray moa zany miakina amin'ny jeu ko io fa raha ohatra olona baolina fa ny encadrement nefa ny endratra enjana ihany amin'izay mahatsara zavatra enjana ka mila fifatohana masika pernono moa zany ny tena ilaina ao anatiny io satria zany raha ohatra ka isan'izany zany efa tokony préparena aloha be zany efa tokony concentré ko moa zany tsinona amin'ny staffnareo amin'ny resaka préparateur physique ny préparateur ny goal ny encadreur ny kiné complet efa complet daholo za zao ato miaraka amin'ny mpanomana tsatoka zao ato ay moa ny zay moa ty anarany préparateur zany misy zany entraîneur de gardien de but misy ka talahy le manimpitsipy baolina aingana be iny rehefa le alohan'ny hanomboka iny le mampitehakolina iny fa le izy matsy ny zavatra nyremarqueko zany ao anatin'ny échauffement na mijery ny échauffement an'ika pirenena any ka fa samy hafa foana amin'ny préparation fa misy ny zavatra iraisana ihany fa misy tena hoe samy manao ny miankina amin'le ekipe iaona koa ve io sa hoe miankina amin'ny resaka ohatra zao resaka point fort ny adversaire io satria raikitra ny analyse dia ohatra zao hoe ohatra ny Cameroun zao
ny tena point fort resaka centrage izy lava be dia miopampana amin'ny centrage zany ny tena basen'ny chauffement centrage de tir zay. Nina ndray mba avakely ndray resaka barea vetivety ndeha hiatrika le stage groupe moa ny stage bloqué tena tsy misorona amin'ny teny manahoana mety ho fahitanina no avy mibarea hiatrika kanina ny sanina moa zany efa tsy lazaiko tsony efa préparation efa lasa mety mbola anana sanjila ihany raha nina amin'izy telo moa amin'izy telo amin'izy roa kosa roa ihany izy fa fanotelony kosa aninona le fanotelony kosa Stevane mandandava manaiky any ve club asanina ny kanina kokoa nina ozy Lucien avy any Akarobato kokoa tonga ya aty resaka fanazarantena sy satria ohatra zany zao mitsity zao mpanazatrana mpiandro Satoby dia misy ny mpanazatra amin'ny AKPN miaraka zalary manana mpanazatra heritsika ve nareo fizika misy raha normal aloha anatina club misy zany fizika zany misy ny préparateur physique misy ny préparateur gardien misy ny moral misy ny amin'ny staff médical raha ny tena izy io koa moa zany miankina amin'ny nentomanan'ny club tsirairay fa iny hoe miankina amin'ny club an'izay iny fa samy manan'ny fomba fitondrana azy. Matsapinareo amin'ny LGK zany hoe mety le izy aloha raha oharina amin'ny zava-misy any ivelany any zay mampandroso ny fanatanjahantena any ivelany zany lamina be le zany zany miditra makany amin'ny resaka sosialy foana aloha satria ny condition le lisany amampilalao zany hoe milamina aveo au niveau ny LGK zany efa makany amin'le hoe sehatra ny matianina milamina aloha zany raha tsy teny fotsiny ny resaka terrain efa nananay le terrain zany reo dia tsy mijaly terrain hitako misy fiara misy soratra LGK plus iny tondranareo zany hoe tsisy olona hoe nandeha bus zany andeha hanao entraînement ane tokony ho tsara vokatra ke zany LGK plus satria tsy fantatro ny any amin'ny lafiny hoe karama zareo zay le sehatra makany amin'ny sehatra matianina raha ohatra manko structure dia efa nisy daholo na banky nanangana ekipa ny société mpanjakana nanangana ekipa ny tokantranon'olona ray nanangana ekipa ny anarana fonona tsotra ny LGK zao no anisany amin'ny exemple ny année 2022 hoe structuré zany hoe manomboka any amin'ny terrain fanaovana entraînement ny terrain na match ny mpitantana ny fiara ny condition rehetra zay efa lasa tafiditra anatin'ny playlist ny bandikely any an-tanàna hoe tafiditra LGK plus zany tanjona be zany ao anatin'ny ezaka efa manomboka makamaka toerana zany maro tsy navita an'izany ny football club amin'ny PV ny BTM ny saute mata amin'ny fotoan'androny fa efa manomboka hoe lasa manana an'ilay statut zany raha ohatra hoe hoarina amin'ny LGK fa eo anelanelan zay aloha anao agenda vetivety ny LGK manana fanaovana musculation manana altilo le aloha manana zay ka manana fa lizy aloha zany avy aty amin'ny fandarana rehetra zalahy mirary soanareo be dia be mihaino antsika resy zany tena afaka hoanina tsara mihitsy ary ny terrain mamaso tsara ilay zany misy zay manko le olana kelinareo bon le resatsika tam'le tranona tena hita mihitsy hoe somary tsy zatra le terrain ve le ban satria ohatrany Torofina manomboka midiny Mahamasina no mikotrana androany zay mikotrana Mahamasina sa ve zay zany taloha zay efa nikotrana bozaka foana moa zareo moa zany satria zay tany anatin'ny ekipa tany amin'ny national zay tamin'ny sanina iny dia tsy niaraka tamin'zareo fa efa nikotrana tamin'ny bozaka foana zay tany soavina satria raha tsara ny terrain ka milalao tsara ny adversaire hitako le terrain eo soavina io eo ambany bozaka sa sy de tika anao revenao le bozaka aloha efa foa koa fa le zay de tika iny elana be makarary andoa iny zareo iny firisila ty ny eritreritry le sambaina zay ne télé fantanina zany baina vinavina tsy maintsy andresy anareo fa andresy firisfiry tsy maintsy andresy fa
sa hoe izy zany stratégie aloha raha fahitana anazy tsy maintsy anafika izy satria mitady but izy satria zay ahoana moa zay nafaty any dia ahoana izy tsy afaty aty manampanaka kely izy izy amin'ny contre attaque fa zay zany zay jeu calme zay amin'io match io finafinanay mandeha 2-0 satria raha ny fahitana amin'ny match tany tokony nandresy fa nindry kely moa tsy maintsy misy ozy mipanjavitra dia nisy ny buraté iny zany ny tena manahirana tsika gasy mihitsy iny may tena may ya manately zay fa hitondra fampisehoana mahafinaritra koa nareo satria be lehibe koa mijery fampisehoana eo amin'ny lalao mijery fampisehoana fotsiny izy zany marina fa malagasy dia mety tiany hoe andresy ianareo afatra zany ato zany rony le fasy tsy manina konina ataovy tsara king ball mikasika ny handball any Toliary sy mbola nazahombaovao loatra aloha fa dia averinay eto fotsiny milaza amintsika fa mikorontana ny fiadina ny tompon'aka Madagasikara eo amin'ny taranja handball zazalahy ny taranja handball zazavavy sisy korontana fa ny taranja handball zazalahy no misy korontana taorinan'ny tsy fanekeny tsy haiko zay fandeha maly teo na ahoana fa tsy eken'ny club zany ty olona mifindra vary makaty ty ary efa tafafindra ry dia mbola milalao aty ihany tonga dia tsorona mahitsy le nisy mpilalao avy ao amin'ny Kosovo eto Antananarivo navita mutation any amin'ny Maurice tsy haiko to Bobassin sa Culpipe tsy haiko fa Bobassin efa any amin'ny équipe Bobassin handball any izy dia lasa miverina milalao aty raha équipe pirenena hono le izy dia tsy manina fa club tsy mety fa itsandaniny zany mandeha ihany koa fidinana tompon'aka Madagasikara mitaranja volley volley tsy amamasina etsy équipe vavy 2.10 ary lahy 2.10 no mandeha volley le fi etsy amamasina kanja mitafo eo amin'ny palais petit palais ohatra ny petit palais nanaovana fa akoatran'izay dia efa ny tapakila ho an'ny lalao amin'ny alahady zay eo anany LGK sy ny P8 dia efa nahazo jifaina nanomboka omaly misy ny eny amin'ny LGK stadium misy eny amin'ny Jumbo Tanjombato misy ihany koa ny amin'ny Ticket Place zay 10,000 ny tapakila tarifa fidirana tokana fa amin'ny andro fampisehoana dia eo amin'ny centre franco malagasy eo amin'ny cercle franco malagasy no amidiny tapakila eo ivelany eo no mivarotra tapakila amin'ny andro ny lalao tenagana be mihitsy tapitra ny fotoana misy ny showcase anankiray itsy amin'ny Ibiza club itsy Antanina renina amin'ny fa 30 vola septambra andro azoma io manomboka valora alina iarahantsika amin'ny Rimka sy Lahety Michael Jackson amin'ny alady etsy MCCSK Michael Jackson amin'ny alady etsy MCCSK miaraka amin'ny Mandresy sy ny Jackson Boys alady amin'ny telo etsy MCCSK tokava daholo manotrona andro mandresy fa spectacle no ataony ao spectacle mijery zavatra mampiala voly isika zany hojereny maso kokoa mandritra nina mitsoraka iny zany le rimanao satria dia tsara tokoa ny miderana Andriamanitra lalandava le misy ny fampisehoana gospel show eo Antsamanitra ny fahatelo volana oktobra ho avy zao manomboka amin'ny 2 ora tolakandro rahantsika amin'ny Pepe Chaine dia Jones Band dia Henika ary the Singers ny TGC ary ny GMMC maro be zareo Poto la 10 septambra amin'ny 3 ora concert VIP inédit any amin'ny espace Nambinitso Talatamaty ny PAF dia 3 alina ariary ny réservation dia 4 alina ariary ny VIP dia 10 alina ariary raha mila fanazavana fanampiny ianao dia atsony 034 03 767 16 na andana tonga dia vidiny tapakila etsy amin'ny super musique Analakely ao tsarantsika amin'ny lady amin'ny alady fanentanana keliny amin'ny lady mangataka ny fanohanana avy amintsika mpakafy baolina kitra ny LGK plus satria ezaka norasa tantara zay mba ho tafiditra amin'ny 2e tour ny Coupe d'Afrique eny tsy Coupe d'Afrique moa tsy le 2e tour ny tena tanjona fa le qualifié amin'le coupe mihitsy dia ezaka ampiseho lalao tsara zay ary bata fandresena araka ny tenin'ny slogan ny LGK hoe aller plus loin dia ezaka ny andeha lavitra zay
mino tompoko zany ny teny sariniza lesy le santsanga maty be eo amin'ny elzeko erio fandekanana manalaina tamin'izy makasiraka président fa dia président mandefa afatra fa dia isan'olo le tiendro tsara daholo le ranina endro tsara tsy misy whatsapp président fa lo bady mariale fa na dia zanatsany moa dia araka ny tenin'ny zoky be anay honorant teo dia mirary soanareo zay faminino sy matoko zay fa lasitsikalasitsikamonao anay mpijery rehefa lasitsika ty dia mahita match international lafa indray zay fa le tena lasitsika amilay be le tafiditra match de groupe fa mahita foana mihitsy tena tanjona i ramatoa Jocelyne Beroir dia mirary soa ihany koa ny LG Plus finaritra vehivavy Sira manana continuer i Neymar no fanoratra amiko atovy ny zalahy atovy Jésus est noir, il est africain, il est né le 25 mai, il est long et très long et long. Le noir c'est l'homme qui anime les spectacles. Iny ary zalahy dia mankasitraka indrindra manao velomanareo dia mirary soa ny amin'ny match amin'ny lahady dia ny fiomanana tsy ho voelingeliny zavatra tsy mandikandikana misoverany fa mahazo miaro torolay zany mijery le Europa League androany lony am'izay match am'ilay kosa mijery siansana vidéo ve ilaisany efa miteny izy efa hitahitanay izy fa manao séance manokana mihitsy tsy mitovy nefa hitahitanay jerijery eketo sy ny miara mijery tsy mitovy moako hoe miaraka mijery zay efa niaraka mijery sy ny hoe samy jerijery tsirairay avy ihany rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis dia tsy miala mizafa rehefa iny zay manasa olona alasina hitanana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Prenez plus. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et compagnie.